Aleluia, aleluia, aleluia. Mbola faly miaraba anareo eran-tany izay menada eto amin'izao en direct izao. Ry havana tonga ny fotoana irantsika hivavaka indray. Matoky aho fa efa niomana angambany ianao hanatrika ny tompo isika. Oka ho tsapantsika fa Jesosy no hatrehantsika eto. Marina fa tsy afaka isika mifanakaiky, fa ohatra ny any amin'ny toerana iray angonana ihany isika eto. Ianareo mahita anay, izay tsy mahita anareo. Ary ianareo koa tsy mifankahita koa ianareo. Fa isika zany dia samy eo amin'ity tany anay ity isika tsiraray avy. Ka isaorantsika ny tompony amin'ny fotoana ahafahantsika mivavaka toy izao. Ry havana ny rahateo dia manambara ny hoe ry Jesosy, ry Jesoa ny fitiavanao, na ry Jesosy ny fitiavanao.
manambara ny fitiavan Jesosy antsika le hira teo. Nanolotra saotra ho azy isika. Raha ianao ny hira dia tena hoe nanome saotra ho an'i Jesosy isika. So tsika dia hivavaka alohany hanombohantsika ny fotoana. Anio sabata fa 7 ny volana Mea 2025 zany anio. Dia hivavaka aloha isika dia aoriantsika andray ten'Andriamanitra ny amin'ny fibebahana zany. Samy mibebaka isika tsiraray avy satria tsika mpanota avokoa tsika tsiraray avy. Dia ny tezy tonga eo zany no hibebahantsika zany no nomeny tompo antsika. Dia aorian'izay i Zokerika izy nitondra ny amin'ny teny fampaherezana ary koa zany hiteny aminao koa ohatra ka andray Jesosy tompo sy mpamonjy fiainanao ianao. Satria isika tsy maintsy tsika manana ny tompo izay vao tafiditra ny lanitra. Ry havana hivavaka aloha isika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny ahafahantsika mbola mihaona eto zany ary mbola nomeny hery sy tanjaka. Na dia hoe tsy tena salama raha ohatra ianao dia isaorana ny tompo foana satria eo zany Jesosy dia mangataka amiko sy tranony. Raha hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo misaotra mankasitraka anao izahay. Misaotra tompo satria tsy noho ny herinay na noho ny tanjakay Jesosy no ahafahanay mivory eto, fa noho ny fitiavanao lehibe indrindra. Ka misaotra Jesosy io, mangataka ny fanatrehanao zay Jesosy. Ka ny fanahy masinao no hitarika anay tsiraray avy eto. Ka anao fanahy masina no hampianatra anay, hanovanay ary hanamboatra anay. Mangataka anao zay Jesosy amboary zay zanakao tsiraray avy, ka sio ny fonay tsiraray avy. Taomizay Jesosy ho ao an-tranonao. Misaotra anao Jesosy ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Iray lehibe indrindra. Aleluia. Amen. Amen. Ry havana tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina teo dia momba ny amin'ny hoe rakitra any an-danitra. Aleluia. Zay zany no etsika ny amin'ny bebahantsika anio zany. Rakitra any an-danitra. Manana rakitra any an-danitra ve isika? Manao rakitra ve isika dirantsika any an-danitra? Inona ilay rakitra ataonao? Inona ilay fanomezana ataonao? Ahafahanao hiditra any an-danitra ve? Izany no etsika androany eo anatrehan'ny tompo zany hibebaka noho izany. Ao bokin'ny Lioka 2:20. Lioka 2:20 7:30 ka hatramin'ny 4:30. Lioka 2:20 7:30 ka hatramin'ny 4:30. Dia ovakitsika koa ny verset mitovy amin'io ihany zany ny amin'ny fanazavany tompo anazy koa ao amin'ny boky Matthieu rehefa aveo satria hitantsika koa verset hoe Matthieu 9:9 ka hatramin'ny 1:20 eo ambany eo zany. Dia ovakintsika aloha zany ny amin'ny eto amin'ny Lioka 2:20 7:30 ka hatramin'ny 4:30. Hoy ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny titra ato amin'ny Baiboly dia hoe rakitra any an-danitra. Amidio ny fanananareo ka atolory ho fiantrano. Manaova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo. Dia arena any an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azo ny mpangalatra antonina sady tsy misy kalalao manimba. Fa izay hitoerany arenanao dia ho any koa ny fonareo. Amen. Tsy tapakely fa mbola mandeha le anato azafady. Dia eto zany ten'Andriamanitra manambara ny amin'ny hoe aiza zany no misy ny fontsika. Amen. Aiza no hitoeran'ny fontsika? So dia mbola eto ambonin'ny tany. Hibebaka tsika rehefa ny amin'ny fontsika zany. Ny fontsika io, fikiritsika amin'ny inona ny fontsika io? Inona koa no hifikiran'ny fontsika? Inona no hifikiran'ny fontsika? Ry havana eto ten'Andriamanitra dia manambara Jesosy mihitsy no hiteny anio. Eto izy dia miteny hoe amidio ny fanananareo ka atolory ho fiantrana. Manaova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo. Dia arena any an-danitra tsy mety ho lany. Hatreo aloha. Eto zany Jesosy dia niteny izany hoe mila zany itsika mamarotra fananantsika rehetra. Misy angamba niteny hoe ahoana koa ny ambitiko daholo ny fananako rehetra. Tsy hany ilay tena tiany tompo ambara zany fa raisika ny eo amin'ny Matthieu rehefa avy eo. Eto zany dia mila tsika zany tena hoe manomana zany ny amin'ny
fanahintsika hiditra ny lanitra. Zay zany le izy. Amen. De hoe miteny zany ny ten'Andriamanitra hoe ka atolory ho fiantrana. Mila mameo any mahantra isika zany mahantra hoy aho. Averiko indray. Fiantrana ho any mahantra. Dia hoy ten'Andriamanitra hoe manaova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo. Riavana kitapom-bola fametraham-bola tsy mety ho tonta, zany hoe tsy mety ho rovotra, tsy mety ho simba, tsy mety ho lo. Aleloia. Tena zava-tsoa be io. Tena zava-tsoa be io tompo. Ok, isika namboatra kitapom-bola ho antsika, kitapom-bola tsy mety lo, zany hoe tsy mety rovotra, tsy mety simba zany. Dia hoy ten'Andriamanitra hoe dia arena any an-danitra tsy mety ho lany. Amen. Riavana arena any an-danitra tsy mety ho lany. Ety isika raha mijery fiainantsika ety, na iza isika, dia misy foana ny zavatra lany ao an-tokantrano ao. Ohatra hoe vidy vary ianao, iny vary iny tsy maintsy lany iny avy eo. Raha vidy akanjo ohatra ianao, iny akanjo iny tsy maintsy simba iny avy eo. Na vidy ohatra hoe zavatra ilaina ianao, dia tsy maintsy misy zany fahataperana iny. Raha ohatra na fiara raha io, dia indraindray simba ny fiara, indraindray tsy maintsy manova fiara ny olona. Eo ihany koa ohatra hoe moto, na bisikleta, na inona izany, na sakafo na fitafiana tsy maintsy zany no simba. Fa eto zany ten'Andriamanitra manambara hoe dia arena any an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azo ny mpangalatra antonina sady tsy misy kalalao manimba. Amen. Hitanareo zany. Ny mpangalatra dia tsy afaka tsony hangalatra izay anananao any an-danitra. Any an-danitra tena fiainan-tsambatra, tsisy intsony ny faharatsiana any an-danitra. Satria lanitra dia masina. Any ray any an-danitra any ray. Ary fiainana mandrakizay rehefa tafiditra any an-danitra isika mandrakizay. Eto isika mbola misy farany. Fa any an-danitra tsisy farany intsony. Tsisy farany intsony any an-danitra. Zay mahatonga antsika miomana eto ambony tany ity hoe aiza ny hafarantsika? Lanitra sa ny elo? Riavana tena mbola misy ny fotoana rehetra tompoka iverenana amin'i Jesosy. Ok, ianao hifidy lanitra, fidio ny lanitra. Fa ianao ihany ange no vomafy raha ohatra ka mifikitra ity tany ity ianao. Fidio tompoko ny lanitra. Mba ahazo lova tsy mety ho simba, tsy mety ho lo, fa ho fiaina mandrakizay ianao. Izay ny tiany tompo amintsika. Fa ety an-tany misy ny kalalao manimba, misy koa ny mpangalatra mangalatra. Dia ho koa ten'Andriamanitra fa izay toerany arenanareo dia ho any koa ny fonareo. Amen. Izay le izy hitanareo zany. Isika zany ao anaty fontsika ao, izay fikirany io fontsika io, izay zany no misy ny arenantsika. Inona no zavatra fikirin'ny fontsika amin'izao fotoana izao? So de ny tokantranonao, raha manana tokantrano, raha manambady aman-janaka ianao azafady. Na manambady fotsiny ianao dia tena hoe ny vadinao no fikirin'ny fonao. Na koa hoe ny tranonao no fikirin'ny fonao. Ohatra tena tianao be ny tranonao dia karakarainao be, tena hoe atao an'izao, atao an'izao. Tsy akory hoe tsy manadio trano. Na koa hoe tsy mikarakara trano. Fa hoe tena hoe ny andro toko-piainanao dia tena hoe ho an'ny trano, ho an'ny meuble, ho an'ny fanaka, ho an'ny sakafo, ho an'izay mombomba ny amin'ny trano. Zay zany fikiran'le fon'olona koa indraindray. Zay ny bebantsika koa avy eo. Raha ohatra ka anatin'izay ianao. Za taloha tao anatin'izany. Tena tanatin'izany taloha tena tsoro. Tena hoe mikarakara ny trano foana tsy akijanona. Tamin'izany fotoana zany ny zanako dia niteny aminahy mihitsy na ny vadiko indraindray hatramin'ny 1 volana mbola manadio trano. Satria tiako be mihitsy manadio an'le trano tsy akijanona. Dia indraindray na ny ankizana tamin'izareo mbola kely dia tena hoe fantatry zareo tena hoe i mama tsy azo mihitsy mametraka zavatra hoe tsy milamina firy. Le izy tena zavatra tsy mety anatrehan'i Jesosy. Izay le hoe ny fontsika mifikitra aiza?
Isaorana ny tompo fa ankehitriny dia tena hoe tsy mahay intsony ny amin'ny momba ny zavatra ety ambony tany aho, fa tena hoe anitopo sy ano hiahiny fiainako. Izay misy zay tsisy. Eto ny tompo ary dia mandeha, eto ny tompo ary dia mandeha. Tsy mieritreritra intsony zavatry ny tany. Ry havana ny fontsika tokony hitoetra any an-danitra sady ny fontsika sy ny fisainantsika. Zay ny bebahantsika. Donne jerentsika ny amin'ny ao amin'ny Matthieu hoe mitovy azy zany ireo teny ireo satria ny tompo azy zany no niteny an'io fa teto i Matthieu tato amin'ny Matthieu zany no niteny fa tarisany i Luka zany no nanambara zany zay zavatra enina tamin' Jesosy tamin'izany fotoana zany. Dia atao Matthieu izy toko fahaenina 10 ka hatramin'ny faha 120 dia hoy vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny titra eto dia hoe harena any an-danitra. Aza miharerena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra. Fa miaria harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra mamaky trano na mangalatra. Fa izay toerany harenanao dia ho any koa ny fonao. Amen. Zay zany le izy. Le izy zany dia tena manambara mihitsy hoe eto zany i Matthieu dia niteny hoe aza miharerena ho anareo ety an-tany. Io le harena io. Inona ny harena izay angoninao amin'ny fiainanao? Inona ilay harena tena fikirinao? So sanatrika telefona. Sotra antsika telefona iny foana anatin'ny tanana. Raha sanatria telefona foana amin'ny tananao sy tena hoe tianao be dia efa mifikitra mihitsy ny fonao. Misy mihitsy angamba matory miaraka amin'ny telefona. Ry havana mila mitandrina mafy dia mafy isika. Misy mihitsy koa ny tena hoe fitafiana foana, hoe mividy akanjo foana, manamboamboatra tena foana. Zay zany le hoe anatiny koa hoe zavatra ety ambony tany. Eo ihany koa ny amin'ny hoe zanaka ihany koa. Eo ihany koa ny amin'ny ray aman-dreny ihany koa na ny mpiray tam-po. Jesosy zany dia mampafantatra antsika hoe mila mitandra zany isika. Satria ny zavatry ny tany tokony tsy fikirantsika mihitsy, tokony tsy fikirantsika mihitsy zavatry ny tany. Fa tokony tsika miharerena ho any an-danitra. Jereva ange amin'ny bokin'ny Matthieu ihany tsika, Matthieu toko 10. Matthieu toko 10 andininy fa 7:30 ka hatramin'ny fa 9:30. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Ny titra dia hoe ny fifikirana amin'ny Jesosy. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ahy. Ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ahy. Izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ahy. Izay mamonjy ny ainy no avery azy. Ary izay mahafoy ny ainy no ny amiko dia ahavonjy azy. Amen. Zay ry havana. Le izy zany dia raha ohatra misy olona na iza io hoy aho. Na iza. Tiantsika be mihoatra noho i Jesosy. Na ny tenantsika io ara. Na ny tenantsika io ara dia miteny Jesosy tompo eto hoe tsy mendrika ho azy zany. Amen. Tsy mendrika an Jesosy zany. Hibebaka itsika rehefa avy eo. Raha ohatra ka tena hoe misy olona tianao be mihoatra no fitiavanao amin'i Jesosy. Mila mitandrina isika na dia tsika mamaky baiboly ary. Raha mamaky baiboly isika dia hoe tonga ny vadinao, ohatra na hoe ny reninao na ny rainao na mpiray-tam-po aminao na iza na zanakanao dia ajanonao famakiana teny. Efa manapaka sahady alay fanajanan'i Jesosy zay. Hibebaka itsika rehefa avy eo. Isika tsiraray avy dia tsisy mendrika mihitsy. Hibebaka isika. Ny tompo zany dia miteny amintsika ny hoe mila tsika tena hoe miary harena any an-danitra. Omany ny mandrakizainao. Omany ny hoavinao. Za koa hanomana ny hoavintsika anie zany. Hoavintsika anie io tompoko hoe. Ny hoavintsika dia tena zava-dozany anankiray afo be raha ohatra ka tsy manomana any an-danitra isika.
na fiadanam-be any an-danitra mandrakizay. Zay le ho avy. Tsisy zany ny ampovoany tompo, tsisy ny ampovoany. Fa zay iray any an-danitra tokony asady ny fontsika. Tokony asady ny fontsika. Tokony tsika hivavaka bebe kokoa. Tokony tsika hanompo ny tompo amin'ny fiainantsika. Tokony tsika tsy homenatra an' Jesosy. Tokony tsika hanao zay sitrapon'i Jesosy fa tsy sitrapontsika. Tokony tsika tsy hiay intsony ny zavatra amin'ny ity tany ity, fa manaraka zay tiany Jesosy. Ao amin'ny bokin'i Jaona voalohany, toko 2:10 dia manambara hoe izay tia izao tontolo izao. Ndao nefa kitsika iny Jaona voalohany ary amin'ny faraparany ery Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 2:10 dia hoy ny teny vakiko amin'ny alalasosy tompo hoe aza tia izao tontolo izao na izay zavatra amin'izao tontolo izao. Raha olona tontolo izao dia fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Izany tenenin'ny tenin'Andriamanitra eto, teneniny Jaona eto. Eto zany dia manambara ny tenin'Andriamanitra hoe raha tia izao tontolo izao isika zany, araka ny nambarako teo, na inona io na inona io mihoatra fitiavana an' Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra tsika izany. Tsy zanak'Andriamanitra tsika izany. Raha tia izao tontolo izao mihoatra noho ny fitiavana an' Jesosy. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Ambara ny tenin'Andriamanitra eto fa hoe ny zavatra eto amin'izao tontolo izao dia ny filany maso, ny filany azafady, ny filany nofo aloha, ny filany nofo aloha. Zany hoe ny nofontsika io. Inona moa no tiany nofontsika io? Ny tiany nofontsika io dia raisiko ohatra hoe sakafo, fitafiana, andehandeha, hiresaka anao resabe, anaonao foana. Zay le tian'ilay nofo io. Dia koa ny tenin'Andriamanitra hoe sy ny filany maso. Io masontsika io, inona ty masontsika io? Tsara ty zany. Ay ty ratsiratsy ty. Hijery tele ahako, hijery zao, zay le filany maso. Io zany dia zao tontolo zao daholo zany io. Tsy avy amin'ny ray ozy izy, tsy avy amin'ny ray. Raha vao momba ny tena zany, momba ny nofo izany, dia io ihany koa tenin'Andriamanitra hoe andrasa very kely hoe ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiaina izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Amen. Ry havana, tsy avy amin'Andriamanitra. Ny rehaka, ny zavatra korotana zany, zavatra tian'olona, zavatra tiantsika, zavatra zao tontolo izao zay le rehaka. Fijejejona, zavatra ohatra hoe tomobila tsara be, trano tsara be. Eto amin'izao tontolo izao ihany izany zavatra izany fa tsy avy amin'Andriamanitra. Mila mitandrina isika. Misy tena hoe tia trano be, misy tena hoe tia fiara be. Rehaka avokoa izany rehetra izany. Eo fijejejona, rehaka avokoa izany. Fitiavam-bola, fitiavan-karena dia tsy avy amin'ny ray izany. Fa zavatra tontolo izao ihany, eto amin'izao tontolo izao ihany izany. Dia tsy ho tafitra any an-danitra mihitsy. Zay ny bebahantsika. Zay ny bebahantsika, hibebaka isika, hitondra ny tenantsika ao anatrehan'i Jesosy mba hanomana ny amin'ny idirantsika any an-danitra. Ny any an-danitra dia tokony tsika hiaina ara-panahy ity. Ny fanahintsika no tokony miaina bebe koa noho ny nofo. Zany hoe manetry ilay nofo ambany dia ambany. Zany hoe tsy mankasitraka intsony ny zavatra ny tany, zavatra ratsy dia tena hoe tsy henoina intsony izany. Fa ny tokony tena hoe anatintsika dia ny manatona ny tompo, mandeha ara-panahy. Ohatra ianao mamaky ny Galatiana toko 5, manomboka eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 1 Galatiana toko 5 ny amin'ny ndao jerentsika kely ihany. Galatiana toko 5 vakintsika ny amin'ny tsy ho raisitsika manontolo. Galatiana toko 5 ny amin'ny ara-panahy no ambaraka eto. 2:20. Io no vakintsika io hatramin'ny 4:20. Zay zany tokony hoe iainantsika zany, tokony iainantsika.
Galatia toko 5:2-4 ka hatramin'ny 4:9. Dia hibebaka antsika rehefa avy eo. Ny vokatry amin'anaran'i Jesosy Tompo. Ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, finoana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena. Ajanoko hatreo aloha. Mila mifehy io tenantsika io tsika. Na inona fehezo io tenantsika io. Fehezo ny tenantsika io. Raha ohatra ka mahatsiaro ny fanahinao mila fadiana dia fehezo io vatanao io, io tenanao io. Hoe mila fadiana zany zaho dia mila fadiana. Adinoa ny sakafo satria ilay fanao any an-danitra mantsy io, fehezo ny tenantsika io. Mila mifehy tena isika. Io ny tena mahalavo ny olona maro io. Hitanao zao fa ratsy be ny ataon'ilay olona miaraka aminao. Dia ekena ihany fa atao ahoana moa? Tsy atompoko, lavo, mijoroa. Mijoroa fa ho any amin'ny elo anie ianao. Ho any amin'ny elo anie ianao. Mijoroa fehezo ny tenanao. Fehezo ny tenanao. Aza manaraka fanao zao tontolo izao. Aza manaraka fanao ilay fitanao fa ratsy ve dia mbola arahanao ihany na vadinao io. Na vadinao io. Na zanakao io, na reninao io, na rainao io, na mpiray tamponao dia lavo mba hiditra any an-danitra ianao. Fehezo ny tenanao. Oka ny fananao no hiakatra. Tsy hoe ankala olona ianao, fa mila mifehy ny tenanao ianao. Mila mifehy ny tenako aho. Mila mifehy ny tenako aho. Oka ianao hiteny toy ny teniko izany koa hoe mila mifehy ny tenako aho. Raha mahafehy ny tenanao ianao, dia ho hitanao fa ny fananao miakatra. Miakatra ny fananao. Miomana sady ho any an-danitra. Izay tsy te hiakatra dia avelao tsy hiakatra. Fa vonjeo ny fanahinao. Mijoroa ianao. Mila mifehy tena isika. Mila mifehy tena isika. Dia hoy ten'Andriamanitra ny 5:20 hoe avelo kely amin'ny 5:20 amin'ny Galatiana 5:5. Fahalemem-panahy, fifehezan-tena, tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay ny Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Hitanareo izany? Ny tenantsika io, ny filantsika io, io tary amin'ilay jaune teo io, ilay hoe filany maso. Filany nofo izy ny teneny teo raha vakintsika sao dia diso zavatra ambarako. Jaune voalohany 2:4-5:10 dia ny filany nofo sy ny filany maso. Hitanareo zany filany nofo sy ny filany maso. Reo zany dia eto amin'ny Galatiana navelo ny teny eto. Mitovy ny teny eto hoe fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Ry havana. Ny filany nofontsika io, ny filany masontsika io dia efa nomboina niaraka tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Tokony ho izay tsika. Tokony tena tsapantsika mihitsy hoe efa tsy takany teo aloha intsony isika. Ry havana, efa misy témoignage nataoko any. Raha ny fitafiako taloha, raha ny zavatra vidiko taloha dia tena hoe nandany vola aman-karena mihitsy aho amin'ny filany maso sy filany nofo. Tena menatra ny tompo aho satria tena nandany vola be izay tsy voaisa akory. Fa tena hoe filany maso sy filany nofo dia mividy izay zavatra tiana rehetra. Eto zany dia tena hoe nomboina mihitsy zany ny nofontsika teo ambony hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy amin'ny faniriana rehetra zany. Tsy maintsy tonga amin'izay tsika vao tena hoe mendrika natrehan'i Jesosy. Tsy maintsy tonga amin'izay tsika. 20 farany. Raha velona fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy hebebo foana ka ifampiatsy sy ifampialina. Amen. Hitanareo izany? Rehefa velona ny fanahy isika, rehefa ao amin'i Jesosy dia tokony tsika tena hoe andeha araka ny fanahy. Izay ilay hoe anomana ny any an-danitra, anomana ny harenantsika mandrakizay. Ilay toerana ipetrantsika mandrakizay. Dia tokony tsika tsy hoe ihebohebo foana
vitatreo zany, vitatreo ny amin'ny nofo, vitatreo ny amin'ny nofo, ny amin'ny fibebona, ka ifampiantsy sy ifampialina, ry havana, tsy anatin'ny ara-panahy mihitsy ny hoe ifampiantsy, zany hoe ifampiantsy ohatrany hoe hitady ady zany, hitady ady, fosafosa etsy, fanaratsiana etsy, eo koa ny fampialina, tsy araka ny fanahy izany. Rehefa araka ny fanahy isika dia mandeha araka ny fanahy ao am' Jesosy izany. Ry havana, andohalika antsika hibebaka, inona no entinao anatrehan Jesosy? Inona no entinao anatrehan Jesosy? Enao no malala, za tsy malala. Inona zavatra mamatotra anao? Tsy hidiranao any an-danitra, tsy hanomananao ny mandrakizay anao, sao de ny ankonanao, sao de zavatra tianao, sao de ny anepesana anao. Ry havana, be dehibe neny zavatra amin'ny fiainantsika ety ambony tany mamatotra antsika e. Mila isika tena hoe mibebaka amin'ny tompo, miala amin'ny fombafomba rehetra amin'ity tany ity, zay tsika vao tafiditra lanitra. Ndao tsika andohalika tompoka hibebaka, avy eo tsika androaka devoly. Oka ianao hianatra koa androaka devoly. Roay koa ny devoly zay tsapanao hoe mamatopatotra anao. Ariana antsika mibebaka, de avy eo tsika avena mandohalika mangataka fanahy masina, Jesokerika no mandray ny toyany après. Ndao tsika tompoka hibebaka eo anatrehan Jesosy, angataka aminy hamindrany fo amintsika ny amin'izay zavatra mamatopatotra antsika, na inona io, de eto amin'ny tompo, eto amin'ny tompo izany. Jesosy tompo, mandohalika eo anatrehanao Jesosy, miantso ny anaranao Jesosy. Izay ty ambony tany Jesosy, fa any an-danitra, satria tokony hoany ny fonay Jesosy, nefa ny fonay tsiraray avy Jesosy fa mifikitra amy zavatry ny tany, ka mifona aminao zay Jesosy io, mifona aminao Jesosy io, ny amin'ny fierikerehan'ny fonay Jesosy a, mangataka ny famindramponao, mangataka ny famelana avy aminao Jesosy io, mamindra fo aminay zanakao tsiraray avy Jesosy io. Indreto izay mandohalika Jesosy, Jesosy io, mamelany heloka ianao, eto amin'ny tompo ny tenanao, mamelany heloka anao Jesosy a, satria Jesosy mifikitra amy zavatry ny tany aho, Jesosy malala o, mamindra fo amiko ianao, hipiry aho Jesosy a, no miay Jesosy io, ny amin'ny zavatry ny tany, eo Jesosy ny amin'ny ankohonako, eo Jesosy ny amin'ny hoavy, ka mifona aho Jesosy, mifona mibebaka aminao Jesosy, mamelay ianao tompo malala o, mamindra fo aminay ianao Jesosy io, ny amin'ny fierikerehanay, ny amin'ny fifikiranay amin'ny olona Jesosy io, dia lasa tsy mifikitra aminao izahay, lasa tsy mifikitra aminao zay Jesosy a, ka tsy manomana akory ny amin'ny ho any an-danitra, tsy manomana akory no amin'ny harena mandrakizay zay tsy ho loa Jesosy io. Tompo malala o, mamindra fo aminay ianao, satria Jesosy a, zava-doza ny anjoanay Jesosy, raha mifikitra amin'ny tany izahay, zava-doza tompo, satria Jesosy a, mandalo izay ety, mandalo izay ety Jesosy malala o, fa any aminao no mandrakizay, any aminao no mandrakizay Jesosy a, tompo malala o, zava-doza no anjoanay zanak'olombelona Jesosy, raha mbola mifikitra amin'ny tany izay. Ianao Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka, ianao no tompo ny tompo, ianao Jesosy a, ilay be fitiavana, satria tompony raha nataonay teo de hoe Jesosy ny fitiavanao, Jesosy ianao nanolotra ny tenanao Jesosy, teo ambony azy fijaliana Jesosy a, mba hafanahiditra any an-danitra Jesosy, mangataka aminao Jesosy mamela anay, satria tompo mifikitra izay amin'ity tany ity Jesosy eo, jamba zay zanak'olombelona, jamba Jesosy ara-panahy, Jesosy mananao foana izay, mananao foana tompo, ka mamindra fo Jesosy aminay tsiraray avy ianao, mamelany helokay tompo, satria Jesosy a, mibanjina ny tany foana izay Jesosy a, ao ny mifikitra amin'ny telefona Jesosy io, ao ny mifikitra amin'ny trano Jesosy io, ao ny mifikitra amin'ny fiara Jesosy io, ao ny mifikitra amin'ny ankonana Jesosy io, ao ny mifikitra amin'ny arena hafa isan-karazany Jesosy io,
mamindra fo aminay ianao. Mamindra fo aminay ianao Jesosy satria horingana izay Jesosy io. Horingana izay Jesosy io ny amin'ny faharatsinay. Mamelà anay Jesosy. Mamindra fo Jesosy io. Amboary izay tsiraray avy. Avaozy Jesosy izay tsiraray avy. Mangataka ny fidiranao an-tsehatra Jesosy io. Mangataka ny fidiranao an-tsehatra Jesosy amboary izay. Oka ianao anitsakitsana ny toetra ratsinay rehetra Jesosy a. Avaozy izay Jesosy io. Amboary izay tompo. Oka ianao tompo anapatapaka Jesosy a. Zay tsy ianao anatinay tompo. Oka ianao andoro amin'ny ranao soa Jesosy a. Zay toetra ratsy rehetra Jesosy anatinay. Tompo malala o. Oka ianao tompo ampianatra anay Jesosy a. Mba hikatsaka ny any an-danitra izay. Tompo satria miarerena ho an'ny kalalao izay. Miarerena ho an'ny kalalao zay Jesosy malala o. Ka horingana izay zanak'olombelona. Horingana izay tompo malala o. Ka mamindra fo aminay. Mamelà ny elokay Jesosy a. Amboary izay tompo malala o. Diovy amin'ny ranao izay tsiraray avy Jesosy io. Diovy amin'ny ranao Jesosy izay tsiraray avy Jesosy io. Diovy amin'ny ranao ny lohanay ka hatramin'ny faladianay Jesosy malala o. Amboary Jesosy a. Mba tena ho tranonao tokoa. Mba ho tena ho tempolinao Jesosy io. Tompo malala mamindra fo aminay ianao. Mamindra fo Jesosy satria tompo mifikitra izahay amin'ity tany fandalovana ity. Nefa ny tompo vetivety foana dia ho ringana avokoa zavatra rehetra. Vetivety foana dia ho mainy zavatra rehetra. Vetivety foana tompo dia handalo izao fiainana izao. Ka mifona Jesosy io. Mifona Jesosy io. Mifona tompo satria miay zavatry ny tany izay. Miay ny zavatry ny tany izay tompo malala o. Ka mamindra fo aminay. Mamelà ny elokay Jesosy io. Amboary izay. Amboary izay Jesosy io. Amboary izay tompo. Oka ianao ananatra anay foana. Oka ianao anamboatra anay foana Jesosy io. Mibebaka izay Jesosy io. Ny amin'ny tsy famendrehanay. Mibebaka izay tompo satria tompo tena tsy mendrika anatrehanao. Tsy mendrika anatrehanao. Amboary ny fisainanay Jesosy io. Mba hisainany aminao izay. Amboary zay tompo diovy amin'ny ranao Jesosy io. Satria tompo ny ranao teo ambony azy fijaliana Jesosy a. No afaka amelanao ny fahotanay. Mamindra fo aminay Jesosy io. Sasao amin'ny ranao zay Jesosy malala o. Diovy ny momba anay manontolo Jesosy io. Avao zay tompona ny fiteninay ara Jesosy io. Tompo malala o. Amboary ny tsiraray avy. Amboary ny tsiraray avy Jesosy io. Ny be resaka rehetra Jesosy mamindra fo ianao tompo. Raha mibebaka amin'izao ora sy fotoana izao. Mamindra fo Jesosy a. Amboary zanakao tsiraray avy. Avaozy Jesosy io. Avaozy Jesosy io. Tompo malala o. Ny ty resaka amin'ny telefônina amboary Jesosy mamindra fo Jesosy io. Mamindra fo tompo mamelà ny heliko tsiraray avy. Diovy ny sofiny tsiraray avy. Diovy ny sofiny tsiraray avy Jesosy io. Mba iova. Tompo ny amin'ny maso ny amin'ny fijerinay. Fijery tsy mendrika rehetra Jesosy io. Ny amin'ny filany maso rehetra tompo malala o mamindra fo aminay. Diovy Jesosy izay. Diovy ny masonay Jesosy mba tsy herikerika amin'ity tany ity. Diovy ny masonay tompo. Diovy ihany koa ny tananay ny tongotray. Zay raitsy ny tananay. Zay andehan'ny tongotray dia diovy amin'ny ranao Jesosy a. Oka ianao tompo anadio anay amin'ny ranao soa. Jesosy io. Zay zavatra lohanay tsy araka sitraponao Jesosy io. Oka ianao anadio amin'ny ranao Jesosy ny taovanay manontolo. Ny tenanay manontolo Jesosy io. Ny loharanoko rehetina rehetra Jesosy malala oka ianao anandoro izany Jesosy a. Loharanoko rehetina anatin'ny taovanay tompoko ianao andoro izany. Diovy zay Jesosy io. Diovy amin'ny ranao Jesosy io. Tompo malala ho ny fonay. Ny fonay Jesosy io. Tokony harerena any an-danitra izay. Mamindra fo aminay Jesosy io. Mamelà ny elokay. Diovy ny fonay Jesosy io. Mba hikatsaka ny mandrakizay. Mba hikatsaka ny mandrakizay Jesosy io. Diovy ny fonay tompo. Mamelà anay ianao. Avao zay Jesosy io. Amboary zay Jesosy io. Mila anao fatratra izay. Mila anao fatratra izay Jesosy a. Satria anao no Andriamanitra lehibe indrindra. Amboary zay tompo avao izay Jesosy io. Mamindra fo aminay Jesosy io. Satria tompo impiry no alefanay alohanao Jesosy a. Ireo ankonanay, ireo havanay, ireo namanay. Mifona Jesosy io. Mifona Jesosy io. Ny tenanay koa tompo impiry no alefanay alohanao ka mifona Jesosy io. Mibebaka aminao Jesosy io. Mibebaka aminao Jesosy io. Mamelà anay Jesosy io.
mamelanay Jesosy amboary zay Jesosy mba tsy hanaonao foana, amboary zay tompo mba ho mendrika ho anao rery ihany, satria anao n'Andriamanitra lehibe indrindra Jesosy io. Oka ianao hanadio anay, hanafaka anay Jesosy amin'ny fatotra rehetra Jesosy io. Oka ianao hanadio anay Tompo, hanafaka anay amin'ny faharatsiana rehetra Jesosy io. Mibebaka zay Tompo, ho an'ny olona tsiraray avy zanakao eran-tany Jesosy, amboary Jesosy io, ny tsiraray avy. Ka misaotra anao Jesosy aho, misaotra anao Jesosy malala ho. Hitsangana izay Tompo androka ny asan'ny fahavalo rehetra. Hitsanga zay Tompo androka ny asa fahavalo rehetra ka raisinay Jesosy ny hery sy fahefana avy aminao Jesosy aho. Ka amin'ny anaranao avy a Nazareta Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika zay mitady alefany hanafaka anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy. Dorako amin'ny ranao Jesosy, ny asa maty Satana rehetra dia tsy ambinina aminay zany fa potehako amin'ny ranao zany Jesosy, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny tokantranoko, miala amin'ny asan'Andriamanitra, potehako amin'ny ranao zany Jesosy. Torako amin'ny ranao Jesosy, ny asa maty Satana zay manakana anay tsy ho any an-danitra dia potehako amin'ny ranao zany Jesosy. Potehako amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao ny ranomasina tsara indrindra, ka tsisy zay tafapetraka alohan'ny ranao Jesosy fa torana amin'ny ranao ny asa maty Satana rehetra, ny saina ratsy rehetra, ny tetika ratsy rehetra fahavalo dia torana amin'ny ranao zany Jesosy. Veran-davaky ny elo zany na Jesosy Nazareta tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay, miala an-devolon'ny Beelzeboba, torana amin'ny ranao Jesosy. Torana amin'ny ranao Jesosy davaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery aminay, tsy manam-pahefana aminay, miala an-devolon'ny Lucifera, torana amin'ny ranao Jesosy. Potehina amin'ny ranao Jesosy, miala ato tokantranoko, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny as'Andriamanitra, potehako amin'ny ranao Jesosy. Torako amin'ny ranao Jesosy davaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana fa resinareo, miala an-devolon'ny mena Ranaela, potehako amin'ny ranao Jesosy. Potehako amin'ny ranao Jesosy davaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery aminay, torako amin'ny ranao Jesosy. Torako amin'ny ranao Jesosy. Torako amin'ny ranao Jesosy davaky ny elo devolon'ny mena Ranaela, miala devolon'ny dragona, potehako amin'ny ranao Jesosy, potehako amin'ny ranao Jesosy, torako amin'ny ranao Jesosy, torako amin'ny ranao Jesosy. Torako amin'ny ranao Jesosy, tsy manan-kery aminay, efa resy ny devolon'ny dragona, potehako amin'ny ranao Jesosy, miala ato tokantranoko, miala amin'ny asan'Andriamanitra, miala aminay zanakao Jesosy, ny asa fahavalo rehetra tsy ambiny zany, miala koa ny vava-ozina rehetra izay alefan'olona hanafaka anay dia tsisy ambinina izany fa bloqueko amin'ny ranao Jesosy. Torako amin'ny ranao Jesosy, potehako amin'ny ranao Jesosy, ny pana ratsy rehetra dia tsisy ambinina zany fa potehako amin'ny ranao Jesosy. Torako amin'ny ranao Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay zany, ny ozina rehetra dia tsy mipetapetaka amin'ny ankonako, tsy mipetapetaka aminay fa ravako amin'ny ranao Jesosy, ravako amin'ny ranao Jesosy, ravako amin'ny ranao Jesosy, ny ozina rehetra dia tapatapahako ny sainan'ny ozina rehetra tsy ambinina fa torako amin'ny ranao Jesosy. Torako amin'ny ranao Jesosy, ravako amin'ny ranao Jesosy, tsy mahakasikasika ny tenako, tsy mahakasikasika ny ankonako, tsy mahakasikasika ny asan'Andriamanitra fa torako amin'ny ranao Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, mialareo devolon'ny mpamosavy zay mitady hanafaka anay dia tsy ambinina fa torako amin'ny ranao Jesosy. Torako amin'ny ranao Jesosy davaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, torako amin'ny ranao Jesosy, efa resinareo davaky ny elo ny plasinareo, miala devolon'ny Jezebela, potehako amin'ny ranao Jesosy. Torako amin'ny ranao Jesosy, ravako amin'ny ranao Jesosy, mialinareo fetsy mandravarava ny asa maty Jezebela rehetra, torako amin'ny ranao Jesosy, potehako amin'ny ranao Jesosy, miala ny fofofofona sy ny zavatra ratsy rehetra ny Jezebela entiny atanao davaky ny elo ny plasinao, torako amin'ny ranao Jesosy, torako amin'ny ranao Jesosy, miala ianao, miala koa devoza zavan-drano didiko amin'ny ranao Jesosy Nazareta, potehako amin'ny ranao Jesosy, torako amin'ny ranao Jesosy, potehako amin'ny ranao Jesosy, davaky ny elo ny plasinao, tsy manan-kery, tsy mahafananay, miala ny devolo-mpampiady rehetra, miala ny devolo-mpampiady rehetra, torako amin'ny ranao Jesosy, ravako amin'ny ranao Jesosy, torako amin'ny ranao Jesosy, miala ny devolo-mpampiady veran-davaky ny elo nareo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ny devolo-mpampisaraka rehetra, torako amin'ny ranao Jesosy, torako amin'ny ranao Jesosy, potehako amin'ny ranao Jesosy, devolo-fandravana rehetra dia potehako amin'ny ranao Jesosy. Torako amin'ny ranao Jesosy andavaky ny elo ny plasinareo, devolo-mpampiteniteny foana rehetra, mpiapanga rehetra dia torako amin'ny ranao Jesosy, ravako amin'ny ranao Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay fa resinareo. Entiny atanareo davaky ny elo ny plasinareo, mialinareo, miala ny devoly ariko fahafatesana, potehako amin'ny ranao Jesosy, ravako amin'ny ranao Jesosy, torako amin'ny ranao Jesosy, miala ny devoly fahafatesana, potehako amin'ny ranao Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, miala amiko, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny asan'Andriamanitra, torako amin'ny ranao Jesosy, torako amin'ny ranao Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, mialinareo, torako amin'ny ranao Jesosy, mialinareo, devoly ny accident, torako amin'ny ranao Jesosy, potehako amin'ny ranao Jesosy,
potehiko amin'azy Jesosy, ravaka ny helim-pilasareo, miasa maty satana rehetra eny amin'ny helin'ny rivotra eny, zay manakanakana ny fitahiana rehetra zany de torako amin'azy Jesosy, tapahako amin'azy Jesosy, ravako amin'azy Jesosy, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, de folo mpangalatra étoile, torako amin'azy Jesosy, miala amin'ny tenako, miala amin'ny ankohonako, ravako amin'azy Jesosy, torako amin'azy Jesosy, miala nareo de folo mpangalatra fitahiana rehetra de potehako amin'azy Jesosy, ravako amin'azy Jesosy, potehako amin'azy Jesosy, zay manakatsakana ny vavaka niakatra eny an-danitra koa de ravako amin'azy Jesosy, potehako amin'azy Jesosy, ravako amin'azy Jesosy, tsy manan-kely, tsy mampifana aminareo fa resy nareo, potehako amin'azy Jesosy, de folo fahajambana rehetra, torako amin'azy Jesosy, ravako amin'azy Jesosy, de folo fanjambana ara-panahy, torako amin'azy Jesosy, ravako amin'azy Jesosy, tsy manan-kely, tsy mampifana aminay fa resy nareo, eto tareo satana davakely pilasareo, de folo mpitondra aretina rehetra, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana aminay fa torako amin'azy Jesosy, efa resy nareo, miala de voly-karetina rehetra, torako amin'azy Jesosy, miala nareo, potehako amin'azy Jesosy, miala amin'ny tenako, miala amin'ny ankohonako, ravaky ny elo ny place nareo, potehako amin'azy Jesosy, torako amin'azy Jesosy, potehako amin'azy Jesosy, torako amin'azy Jesosy, ravaky ny elo place nareo, miala rehetra, tsy manan-kely any nareo, eto nareo satana, eto nareo satana, miala nareo, de voly favetavetana rehetra, tsy manan-kely, tsy mampifana aminay fa resy nareo, fa torana amin'azy Jesosy, potehana amin'azy Jesosy, rafana amin'azy Jesosy, ravaky ny elo ny place nareo, raha Jesosy mandravarava nareo, miala nareo, potehako amin'azy Jesosy, fanampamitaka rehetra, torako amin'azy Jesosy, torako amin'azy Jesosy, ravaky ny elo ny place nareo, rehetra, tsy ambiny nareo, fa resy nareo, potehako amin'azy Jesosy, any andavaky ny elo ny place nareo, rehetra, raha Jesosy mandravarava, raha Jesosy mandravarava, raha Jesosy mandrakotra anay, raha koa fiambranao Jesosy ny ankohonanay tsiraray avy, raha koa fiambranao Jesosy ny ankohonanay tsiraray avy, raha koa fiambranao Jesosy malala holiranao Jesosy, roako manda afo manodidina anay. Oka ny ranao manda afo manodidina anay Jesosy, misandrata Jesosy amin'ny fiainanay. Oka ianao tompony manda afo manodidina anay. Ka misaotra anao Jesosy, mankalaza anao Jesosy, misaotra Jesosy satria nanafaka anay teto. Misaotra Jesosy, saotra Jesosy. Iverina andoaly ka isika angataka ny fanahy masina. Angatao ny fanahy masina. Angatao ny fanahy masina iray. Jesosy, misaotra anao Jesosy, ny amin'ny nanafahanao anay teo. Saotra Tompo satria anao no mpanafaka. Ianao Jesosy no nilibere anay tsiraray avy tamin'ny fatotra ny vy mamay. Jesosy, misaotra anao nanafaka anay tsiraray avy. Jesosy malala ho mangataka ny fanahy masinao izay. Ka ny fanahy masinao Jesosy ameno anay tsiraray avy, zay tena nibebaka marina tokoa, izay tena nandroaka devoly tokoa Jesosy io. Mangataka ny fanahinao ray manala. Ray ka ny fanahinao hidina aminay tsiraray avy. Fenoy anao zay fanahy masina. Ianao ameno anay fanahy masin'Andriamanitra velonao. Milanao izay. Milanao zay fanahy masinao. Ianao ameno anay. Fenoy anao zay fanahy masina. Fenoy anao zay fanahy masina. Ianao ameno anay. Ianao ameno anay. Ianao ameno anay fanahy masina malalao. Fenoy anao izay. Fenoy anao zay fanahy masina. Avaozy ny toe-pananay tsiraray avy, zay mitady anao andro aman'alina. Avaozy ny toe-pananay tsiraray avy, zay mikatsaka anao. Mangataka aminao zay fanahy masinao. Ianao ameno anay fanahy masin'Andriamanitra. Fenoy anao izay. Avaozy izay. Amboary izay. Ampianaro izay. Tantano izay fanahy masinao. Fanahy fitin'Andriamanitra velona. Ianao hidina aminay tsiraray avy. Ianao hiditra ao anatinay tsiraray avy. Fenoy anao mitobatobaka izay. Fenoy anao mitobatobaka izay fanahy masina malala. Milanao izay. Milanao izay. Milanao izay. Ianao ameno anay. Ianao ameno anay. Ianao le ray ny fahazavana. Ianao le ray ny fahazavana. Ianao anazava anay tsiraray avy. Azavao zay fanahy masinao. Tario zay fanahy masinao. Amboary zay fanahy masinao. Amboary zay fanahy masinao. Milanao izay. Milanao izay. Ianao fa miteny zao efa tidy aty hatramin'ny farany. Zao rehefa tidy aty hatramin'ny farany hoy ianao Jesosy. Tianay koa ianao Jesosy io. Tianay koa ianao Jesosy malalao. Fenoy anao izay. Misaotra any amin'ny teny mamy zay nomenao. Misaotra any amin'ny teny mamy zay nomenao. Mankasitraka Jesosy. Mankasitraka Jesosy. Mitera mankalaza anao. Ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Misaotra tokoa. Aleluia. Amen.
Alleluia. Amen. Amen. Saotra Jesosy tsika. Omeko ny sokerika ny toyany dia tonga dia mametraka veloa aminareo tsiraray avy aho anaran'i Jesosy Tompo dia manaraka indray tsika miona mety any. Amen. Veloma daholo tompo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alleluia. Misaotra Mama Felicia. Ny amin'ny fotoana nafahantsika mibebaka teo dia rehefa bebaka tsika vela heloka dia nahasaty koa nandroaka ny devoly tokoa dia roahana. Jesosy miteny amin'izany hoe roahy ny devoly dia handositra anareo ary ny devoly rehefa roahana dia lasa tokoa. Izany efa fampianarana apetraka eto foana fa na Jesosy ary tsy namono hoe ny vonono ny devoly fa nindroahana. Fantatsika ny tantara anankiray fa nindroahan'i Jesosy ny devoly dia lasa tany anatin'ny kisoa dia lasa tany anaty ranomasina tany. Ka Jesosy koa nefa miteny hoe rehefa roahana izy dia mandeha zany. Lasa izy any amin'ny efitra any amin'ny mirehitra afo any amin'ny efitra any amin'ny tany efitra any izy zany mandeha dia mandehandeha any ozy izy. Farany izy reraka tsisy hipetrahana any dia mitady toerana indray izy hidirana. Ka raha nindroahana izy ka hitany hoe madio ozy izy le toerana nandroahana nialany tao nefa tsisy ninona tafiditra dia miverina izy hiditra ao dia raha ray izy niala tao dia fito izy miaraka entiny avy any ozy izy. Zany hoe raha roa zany ny devoly nindroahana tao dia hatramin'ny 4 ka ny voalohany no ratsy noho ny teo aloha. Zavatra teo aloha indray zany le zavatra raha madiodio na mendrimendrika le olona ka tsy niambina dia le taty ny farany no ratsy. Zay le hoe rehefa roahana ny devoly dia angatahana ny fanamasina. Na tonga ny mpanompon'Andriamanitra teo zany nangataka hoe ndao tsika hangataka ny fanamasina, fenoin'ny tompo ny fanamasina tsika, fa rehefa ny fanamasina ny ao amintsika dia devoly tsy tafiditra ao. Zay zany no isaorana ny tompo ny amin'ny fampibebahana sy ny efa famindrampona ataon'ny tompo tamintsika teo. Zao tsika dia handray teny fampaherezana mety fibebahana ihany koa, misy fampianarana ihany koa fa ampahafantarintsika ny amin'ny hoe sitrapon'Andriamanitra zany. Ao amin'ny fotoana raha tsapanao zany hoe iza marina moa zany le Jesosy tia, ohatran'ny ahoana ny fomba nahafantarako azy ka mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia hisy vavaka fanoloran-tena amin'ny farany eo zany alohan'ny hamaranantsika ny fotoana. Raha niembitra ianao variana tokoa arak'ilay teny teo hoe nandroaka devoly efa mino ihany kanefa nierikerika dia fotoana zany zao koa fanavaozana ny fanoloran-tena ka dia miomana fa tiantsika ny tompo arak'ilay tenin'ny fanamasina teo hoe za rehefa tia dia tiany hatramin'ny farany. Eto zany alohan'ny vavakantsika dia efa homanintsika sady zany ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra anankiray izay vakiana dia ao amin'ny Kolosianina. Kolosianina 2:12 zany azafady, Kolosianina 2:1-12 ka hatramin'ny 20. Omanina fotsiny moa zany fa mbola tsy vakiantsika fa hivavakantsika alohan'ny hamakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo fanamasina, misaotra anao zay midera sy mankalaza, manome voninahitra anao ny amin'ny fiasanao tokoa. Efa natsoinay ianao Tompo hatramin'ny hanombohan'izao fotoana izao fantatray fa eto ianao manatrika anay foana kanefa dia mitady anao tokoa zay fa namindra-po ianao namela ny hery satria mibebaka sy mifono taminao zay dia misaotra indrindra ny satana sy ny devoly izay fandroahana teo tokoa dia tsy asa mifonay sy asa mifanahinay mitenanay efa resy ary any amin'ny farihy miretrafo ny zazan'ny satana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy nandroahana amin'izany ka dia mangataka anao izay tsirairay avy raha hieny ny feonao na amin'izao fotoana izao na amin'ny manaraka dia aoka sokafo ny fonay, sokafo ny fanahinay, aoka tsisy hoeninay fa tsy ny feonao ary aoka tsisy ambarako koa fa tsy ny sitraponao ireny ihany dia mitenena araka ny fombanao Jesosy fa vonika ihany ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Dia arak'izany ny tena ambara moa zany isaky ny manambara ny eto amin'izao fampiarezana izao dia hoe fantatrao ve aloha dia Jesosy? Fantatsika ve ilay Jesosy satria raha tsy fantatsika izy dia
lasa manaraka ambokonytsika zany na hoe tsy hoe iza moa zany ndraindray moa zany zay tena fakapana ratsy mihitsy hoe any amin'le toerana ohatran'izao misy an'izany Jesosy zany, le mpanompon'Andriamanitra ohatran'izao no nahita an' Jesosy izy na le fiangonana ohatran'izao, fiaraha-mivavaka ohatran'izao tena ao no tena misy an'le valim-bavaka sy misy Jesosy fa tsika zany tsy mahafantatra loatra ka de manaraka olona ndraindray na manaraka anaram-piangonana na manaraka ny sasany fa ny tsirairay avy. Zay zany no tena tian'ny tompo ambara mihitsy hoe fantatsika ve le tompo, zany nahatonga an'le teny teo hoe raha mbola tia ny hafa mihoatra an'i Jesosy tsika dia tsy ao amintsika izy. Fa tsy maintsy tena tia azy, tena mahafantatra azy fa raha tsy aiza moa na fa itiavantsika olona na itiavantsika an'i Jesosy raha tsy fantatsika izy. Ny olona zay heverintsika hoe tiantsika sy arahantsika de tena hoe olona fantatsika ary eto zany amin'izao fotoana izao Jesosy efa tsy eto intsony, tsy etỳ amin'izao tontolo izao intsony izy fa any an-danitra nefa mila zany ahoana ny itiavantsika azy. Ny olona zatra mahita hoe zavatra hita maso, zavatra présent zany na hita maso ka Jesosy zay tsy hita maso de sarotra ny itiavana azy ka hany ka lasa manaraka an'le hita maso. Efa nambara foana zay matetika ny hita maso de ny olombelona, ny havana, ny fianakaviana, ny mpanompon'Andriamanitra zay hitantsika izao na ny zavatra sary sikotra na ny sarisary zany no hita maso ka de zany no mahasarika ny olona. Fa androany tsika zany dia mamporisika foana hoe vakio ny ten'Andriamanitra fa ao amin'ny ten'Andriamanitra ihany no misy ny ahafantarantsika hoe iza marina moa zany ilay Jesosy Kristy zay arahana eto, zay no toriana eto Jesosy Kristy ho avy izy hivery naka izay anazy ihany anisany vonona ve tsika akarina. Zany rehetra rehetra zany no tsara fantarintsika zany hoe iza ilay Jesosy Kristy zay arahantsika. Dia vakiantsika zany ny Kolosianina toko voalohany manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo dia hajanontsika amin'ny faharoapolo aloha raha sitrapon'ny tompo de mbola misy ihany zany vakiana avy eo. Amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny lohateny eto amin'ny baiboliko zany hoe ny zanaka endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Amin'ny fifaliana no isaory ny ray izay nampamendrika anareo hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay nanantsika fanavotana dia ny famelana ny helintsika. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Ilay lamatoa talohan'izao zavatra rehetra izao fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy etỳ ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lamatoa amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra sady izy no ampihavaniny sady izy no ampihavanany aminy ny zavatra rehetra ka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy ao no fampihavanana na ny etỳ ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen. Najanontsika eo zany aloha. Hitantsika amin'izany fa tena manitrikitrika mihitsy Paoly. Mbola ho vakiantsika ny ten'Andriamanitra mitovitovy amin'izany ny filazan'ny Jaona koa. Jaona le mpianatr' Jesosy zany nahita ihany koa miteniteny amin'izay hoe iza marina moa le Jesosy. Fa eto dia Paoly tsy nahita an' Jesosy ihany izy fa fantany hoe nombona tamin'ny hazo fijaliana izy ary namporisika ny olona nanombo an' Jesosy zany fa tsy mpianatra, mbola tsy nanaraka an' Jesosy izy tamin' Jesosy tetỳ amin'izao tontolo izao mbola tsy nombona tamin'ny hazo fijaliana, mbola tsy hoe maty, tsy nahita an' Jesosy izy nitsangana tamin'ny maty niaraka tamin'ireo mpianatra fa rehefa nanenjika an' Jesosy izy satria izy ilay jiosy mafana fo. Ny jiosy moa zany nahazo ny lalàna Mosesy dia
tena niteny mihitsy hoe tsy ianao mihitsy zany zanak'Andriamanitra zany fa hafa zany. Tsy ianao ilay Mesia, tsy ianao ilay Kristy fa hafa ny atao hoe Kristy mbola tsy tonga fa nanenjika. Dia na ny mpianatra ary efa nanomboka nitory satria efa nilatsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina tamin'ny tany amin'ny asan'ny apôstôly dia mbola nanenjika ihany Paoly. Rehefa nitoraham-bato mihitsy ary Stefanina zany dia tena izy mihitsy ny nanangona ny akanjony, tena hoe vonoina zany, maty mihitsy Stefanina, dia Paoly mihitsy anisan'ny nanatrika teo. Mandra-paha Jesosy nihaona tamin'ny lalan'ny Damasikosa. Zay zany rehefa fantarintsika ilay izy mety efa henontsika ilay tantara fa vakio mahazo toa mihitsy mamaky ny tenin'Andriamanitra manontolo fa raha mbola tsy zatra ianao zany dia vakio ny testameta vaovao. Manomboka amin'ny Matthieu, Marc, Luc, Jaona, ny asan'ny apôstôly indrindra indrindra, dia avy eo manohy isika zany zao efa aty amin'ny Kolosiana, efa aty amin'ny faraparan'ny tenin'Andriamanitra aty. Teo zany efa nivakiana teo hatramin'ny hoe Jaona voalohany, Jaona faharoa, Jaona fahatelo. Zay zany rehetra rehetra zany raha vakiana hatrany amin'ny Apokalipsy zany dia fantatsika hoe iza moa zany ilay Jesosy. Manambara an'i Jesosy daholo zany ka zay ilay izy hoe Paoly zany no nitenenina teto. Nihaona tamin'i Jesosy teo amin'ny lalan'ny Damasikosa izy dia avy eo izy nahafantatra mihitsy iza moa izy, izaho ilay Jesosy Kristy izay enjehanao. Satria nanenjika ny mpianatra izy, izay mpianatra izay olona zany resy lahatra hoe misy an'izany Jesosy zany dia nenjehan'i Paoly farany Jesosy niseho taminy mihitsy. Dia hitany amin'izay ilay Jesosy dia izay nahatonga niteny hoe io ilay Jesosy io, io ilay nitoriany. Paoly dia tena nitety tany maro mihitsy, nitory mihitsy hoe hitako mihitsy Jesosy niseho tampoka. Niteny tampoka izy dia tsy nihodina intsony izy. Tsika zany tsy mamaky an'ilay ambony eo fa manjary ho lava ny fanazavana azy fa eto moa zany mampatsiaro ny fanahy masina angamba ny tian'ny tompo ambara ihany satria anambara an'i Jesosy, zay no tena tiana ambara eto. Jesosy ihany, Jesosy Kristy no ambaran'i Paoly dia vakiko ihany ny 9-7 ka hatramin'ny 7-8 ahafantarantsika hoe inona moa zany ilay Jesosy nitorian'i Paoly ito. Nefa io ihany ilay Jesosy izay ambara zao zany tokony fantatsika. Tokony fantatsika tsirairay avy hoe iza ilay Jesosy arahako ity, fa raha vao tsy fantatra io dia mierikerika. Zany no mahatonga ny olona aty Eropa zany tsy nahafantatra loatra an'i Jesosy izy satria nampahafantarina azy hoe izao ilay Jesosy dia avy eo nasiana nafangaro indray reto misy an'izany ity koa misy hazo ivavahana koa ity reto koa natao hoe masina hany ka niala ilay fanahin'Andriamanitra, ilay fanahin'i Jesosy Kristy. Ilay Jesosy sy ilay ray sy ilay fanahy zany ray ihany any amin'izao fotoana izao. Raha fantatsika dia ny tena tian'ny olona amin'izao fotoana izao dia manaraka ny fivavahana aziatika. Satria hoe filôzofia manko ireny, hoe fahendrena, misy zavatra fahatoniana, dia izany indray zao no narahan'ny olona. Fa ilay Jesosy ity nefa voateny ato ho vakiantsika moa izany voateny eto mihitsy hoe iza ilay Jesosy Kristy arahana eto. Vakiko ihany ny 7 ka hatramin'ny 8. Vakiko ilay izy dia henohy tsara fa izany no efa manambara an'i Jesosy. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izahay. Azafady, misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izahay ary mivavaka mandrakariva ho anareo. Hita zany fa Andriamanitra ny rain'i Jesosy Kristy tompo. Efa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra. Eto tsy hanambaran'ilay olo-masina izay hoe maty ny olo-masina efa ambaran'ny fanazavana eto amin'izao fiaraha-mivavaka izao. Tsy ny olona maty ny masina fa ny olo-masina dia ny olona mandray an'i Jesosy amin'ny fahamasinana sy fahamarinana. 5 amin'ny anaran'i Jesosy noho ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra ho anareo. Zay ilay izy ny fanantenantsika dia arak'ilay teny teo aza variana mijery ny etỳ an-tany. Fa napitenin'ny mpanompony teo zany ny amin'ny hoe tandremo miary harena etỳ amin'izao tontolo izao. Ny fontsika etỳ an-tany fa tehirizina any an-danitra ho anareo. Zany ihany no tenenina eto zany dia ny ahatonga antsika hiditra any an-danitra. Zany no tehirizina ho antsika. Fanantenana efa harenareo fahiny tamin'ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara. Marina ny filazantsara lazaintsika. Ny filazantsara dia tsy iza fa Jesosy Kristy ihany koa. 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Io filazantsara io dia efa tonga eo aminareo ka mamokatra sy mitombo tahaka ny eo amin'izao tontolo izao, toy izany koa ny eo aminareo.
hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahamarinan'ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny efa harenareo tamin'ny Epafra, mpanompo namanay sady malala, izay mpanompon'ny Kristy mahatoky eo aminareo. Izy no nanambara taminay ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Hitantsika fa resaka fanahy foana. Fanahy dia raha misy zany ny fitoriana raha mandray koa zany tsika androany, satria Paoly no nitory tamin'ny olona maro, indrindra zany aty faritra aty Eropa, dia nandray hatramin'ny Epafra aty zany dia anisan'ny nahazo teny koa, dia nandray satria nampahafantarin'ny Paoly hoe ito ilay Jesosy, dia nandray tamin'ny fitiavana zany ny olona tany Kôlôsy, dia izay mahatonga ny Paoly hoe iza moa zany ilay Jesosy. Tamin'ny heniny raha manaraka eto ianao zany, raha mbola tsy manaraka dia azonao jerena ny vidéo fa ny Kôlôsianina toko 2 sy ny toko 13 nambara teto zany nazavain'ny mpanompony ny amin'ny atao hoe rehefa nandray an'i Jesosy dia atao batisa. Nandray an'i Jesosy dia lasa natao batisa amin'ny rano be mihitsy, dia lasa natao batisa koa amin'ny fanahy masina. Satria resaka fanahy araka ilay teny eo zany, izay no resahana eto. Androany tsika dia miverina kely amin'ny Kôlôsianina toko 1 ity zany, ahafantarantsika iza moa zany ilay Jesosy, iza ilay Kristy, iza ilay Mesia izay arahantsika. Araka ny efa ambara matetika koa fa teny miverina amin'ny fototra zany tsika zany zao dia amin'ny anarana hebreo dia Masia Yesoa, izay ilay tena hoe Jesosy Kristy zany, Yesoa Masia, ka tsy tokony ho gaga ianao raha maheno an'izany anarana rehetra izany fa Jesosy daholo ihany zany izay ambara ato amin'ny baiboly ato. Dia notenenina averiko amin'ny 2:12 zany Kôlôsianina toko 1 amin'ny anaran'i Jesosy hoe amin'ny fifaliana no isaory ny iray izay nampamendrika anareo hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nafaka antsika tamin'ny fahefany maizana ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalana, izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helintsika. Rehefa mamaky ohatran'izany manko sarotra mamaky anazy satria lava zany, ohatran'ny hoe rehefa mamaky fehezanteny anankiray dia tohizana hatramin'ny farany. Fa raha tapahana tsara hoe amin'ny fifaliana no isaorin'ny iray. Raha io fotsiny ary tsika hanazava dia efa tokony hoe izay ilay hoe misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika. Ary ny iray dia ilay iray any an-danitra io resahan'ny Paoly io zany, izay nampamendrika anareo hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina. Araka ilay teny teo hoe manana anjara amin'ny lovan'ny olona masina, dia ilay olona masina etỳ an-tany amin'ny fitondran-tena sy amin'ny zavatra atao io, fa tsy ny masina any efa maty. Dia lasa mivavaka amin'ny masina hoe maty indray, mivavaka amin'ny maty, fa tsy mivavaka afa-tsy Jesosy tsika. Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana, izy dia velona, ary izy koa no mivavaka. Maninona tsika no mivavaka aminy? Izy miteny mihitsy hoe zavatra ataonareo izy efa teny teto zany, na miteny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria izy ihany no anton'ny zavatra rehetra. Ka nesoriny tamin'ny tsy fahalalantsika dia nomeny entiny teo amin'ny fahafahana, indrindra ny famelana ny helintsika zany nataontsika hoe fanavotana, manahavotra isika, satria rehefa mibebaka tsika teo dia Jesosy ihany mamela antsika, mamela ny helintsika amin'ny rahany manadio antsika. 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe izy no endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Io zany dia tena mila fantarina mihitsy raha misy olona miteny hoe izaho nahita an'Andriamanitra, hoe nahita ny tena endrik'Andriamanitra zany, dia mila mieritseritsy tsika hoe izaho nihaona tamin'Andriamanitra mihitsy dia hitako mihitsy Andriamanitra. Fa na Jesosy ary na Paoly ary n'iza n'iza ato amin'ny baiboly ato dia miteny mihitsy hoe Andriamanitra anie ka tsy hita maso. Tsisy mahita maso zany hoe lasa hoe endrik'olona dia lasa ohatran'ny hoe amin'izao zany misy olona hoe tena Andriamanitra mipetraka amin'ny fiandrianana ngezabe any an-danitra any, dia feno rahona, dia fotsifotsy be, dia lava volo fotsifotsy be, dia be volombava fotsifotsy be. Tsy izy zany. Raha manana endrika ohatran'izany no ahafantaranao an'Andriamanitra dia mila mieritseritsy tsika fa Andriamanitra tsy hita maso. Izy nahary ny lanitra sy ny tany, ary any an-danitra any izy. Tsisy mahita an'Andriamanitra zany. Eto ary tena miteny mihitsy izy no endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Tonga dia raisiko amin'ny satria hovakiana ny tenin'Andriamanitra avy eo amin'ny Jaonina toko 1 fa tonga dia ny 9:20 ihany ahafantarantsika manamafy an'izany. Jaonina toko 1
andiny fa 20 ihany no raisitsika satria voakitsika ihany ny eo aloha avy eo ahafantarantsika anazy voakitsika manontolo izay hanamafisantsika n'ity tenin'ny Paoly ity zany. John indray no miteny amin'izay fa eto any andiny fa 20 dia miteny mihitsy John hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy nisy nahitan'Andriamanitra na oviana fa ny zanaka lahy tokana izay ao an-tratrany iray izy no nanambara azy. Zay zany miteny mihitsy izy tsisy nahitan'Andriamanitra na oviana na John fa tsisy afa-tsy ny zanaka lahy tokana dia Jesosy zany izay ao an-tratrany iray izy no nanambara azy. Jesosy tonga dia aty amin'izao tontolo izao tonga nofo ovakitsika zany avy eo fa izy no manambara hoe misy zany Andriamanitra zany izay any an-danitra any. Inona no teneniny eto hoe izy amin'ny anaran'i Jesosy 9:10 izy no endrik'Andriamanitra tsy hita maso, ilay lamatoa talohan'ny zavatra ary rehetra izao. Any amin'ny Genesisy any Andriamanitra, Genesisy 1 dia niteny mihitsy hoe tsisy ninona teto amin'izao tontolo izao fa foana dia avy eo Andriamanitra niteny hoe misy izao dia nisy. Fa Jesosy zany efa talohan'ny fisian'ny zavatra ety amin'izao tontolo izao izy ny lamatoa, dika izany lamatoa zany tena hoe izy tena anton'ny zavatra rehetra na mbola tsy ary izao rehetra izao dia efa tany Jesosy tany an-danitra tany. 9:40 amin'ny anaran'i Jesosy fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita. Ajanoko eo fotsiny aloha. Tao aminy, tao amin'i Jesosy zany nahariana ny zavatra rehetra. Zay ilay hoe teny. Ovakitsika fa zay ilay teny efa manazava moramora fa rehefa vakitsika izy tsy hazavaina firy angamba any amin'ny Jaona voalohany fa izy ilay teny, ny teny Andriamanitra dia ary izao rehetra izao. Tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita. Ny zavatra hita zany hita ety ambonin'ny tany, misy zavatra tsy hita. Zay mahatonga an'ilay hoe aza gaga ianao fa ny tompo miteny amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana, mitsindrimandry dia zavatra tsy hita zany. Fa misy zavatra amin'ny fanahy koa tsisy mahita ny fanahy fa tonga ny fanahy masina zay ilay hoe mameno antsika. Ary ny devoly koa dia fanahy ratsy. Devoly anefa fanahy ratsy tsisy mahita devoly zany dia hoe mino ny devoly iny fa misy endrika zany, misy mety hita fanahy. Rehefa mahita ny fanahinao dia mahita endrika devoly fa zay mahatonga an'ilay hoe raha misy olona itoeran'ny fanahy ratsy dia tsy ilay olona iny no tonga dia hoe tena devoly ianao fa ilay devoly ao ambadika anao. Zay mahatonga an'io rehefa roahana ilay devoly ao amin'ilay olona dia afaka iny Jesosy rehefa nandroaka ny devoly tamin'ireny olona voafatotra be dia be ireny na dia tena hoe namono saika hamono tena amin'ny mandidy ny tenany ary fa rehefa afaka ilay devoly dia tena nanaraka ny tompo dia lasa tony ilay olona. Ka zay zany tsy ilay fanahy na fanahy tsara ny ao amin'ilay olona na fanahy ratsy. Zay ilay angatantsika hoe rehefa roahana ny fanahy ratsy dia angatao ny fanahy tsara dia ilay fanahy tsara, fanahy fahamarinana, ilay fanahy fito, fanahy fahendrena, fanahy faheresana, fanahy manolo-tsaina, misomby vava, zany no angatahanao mba hitoetra ao anatinao. Fa raha vao tsy fenoin'ny fanahy masina dia ilay fanahy ratsy. Izy indray dia samy fanahy ireo fa rehefa tsy ny fanahy masina no tonga ao anatintsika dia fanahy ratsy. Ka ho ratsy izay fanahy ratsy izay moa zany ratsy ny zavatra entiny dia ny handingana sy ny hamono hozy izy. Dia any an-danitra sy ety an-tany ao aminy naharetany zavatra rehetra any an-danitra sy ambonin'ny tany. Ilay izy hoe sady any an-danitra sy ety an-tany amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo dia miteny mihitsy hoe natao ny sitraponao ety an-danitra tahaka ny any an-danitra, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Zavatra izay foana zany, zavatra hitantsika ety dia any an-danitra sy ety an-tany zavatra rehetrarehetra. Zavatra matetika zavatra efa omanin'Andriamanitra ny fiainantsika any an-danitra any zavatra efa omaniny, zavatra iainantsika ety an-tany ety. Fa indraindray moa zany raha tsy mino, tsy mahafantatsika satria tonga izao ny tenin'Andriamanitra dia raha tsy mino ianao dia foana ihany na reraka ihany tsika zany hoe enoiko ihany ilay tenin'Andriamanitra tao fa ohatran'ny tsy azoko tsara fa enoy tsara ny tenin'Andriamanitra na vakiho tsara angatao ny fanahy masina rehefa alohan'ny hamaky tenin'Andriamanitra dia ho hazavainy. Fa na ny hita hozy na ny tsy hita dia eto amin'izay tsika izao mahita hoe na ny fiandrianana zany inona ny atao hoe fiandrianana, ny andriana, ny mpanjaka zany no mipetraka amin'ny toerana anankiray izay heverina hoe fiandrianana dia hoe zavatra toerana ambony hoe ny mpanjaka.
ohatra mbola misy mpanjaka aty amin'ny faritra hafa, ny any amintsika moa zany efa mifanina amin'ny Madagasikara. Ny fanjakana zany a, ny mpitondra fanjakana fantatsika tsara fa rehefa mahana mpitondra fanjakana, mpitondra firenena dia tena mahana ny fahefana izy. Nefa eto koa ary tenenina na ny fanapahana, misy mpanapaka indraindray ohatra hoe na mpampiasa hoe ianao miasa ao aminy a dia misy mpampiasa ohatran'izany mihitsy hoe masika manao tsinotsinona zay le hoe satria izy ny tompon'ny ny fanapahana amin'ny toeram-piasany amin'ny ataony dia na ny fahefana, zay le fahefana zany zany ozy izy dia ao aminy any amin'ny voalohany amin'ny 15 teo atao aminy na hariana ny zavatra rehetra, na ny an-danitra na aty ambony tany na ny hita dia ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana na ny fanjakana na fanapahana na fahefana ao amin'i Jesosy daholo zany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Mahagaga zany hoe nahariana namboarina ho anazy zany ny zavatra etỳ an-tany ka dia ho anazy ihany koa. Satria Jesosy mahatonga anazy nanaiky hoe nanolo tena teo amin'ny hazofijaliana satria ho anazy, raha tsy izany izy tsy hanao an'izany mihitsy. Ho anazy izay mahatonga anazy hoe tsika zany ao anisan'le zavatra rehetra dia naharian'ny tompontsika tsika olombelona na tsika tsirairay avy dia ho anazy. Zany ny antony nanaovany antsika zany mba ho an'i Jesosy. Raha tsy an'i Jesosy ianao zay le hoe hanao vavaka tsika raha mbola tsy nandray an'i Jesosy mihitsy ianao hatramin'izay dia fotoana izao andraisana an'i Jesosy. Hoe efa an'i Jesosy ve efa nandray an'i Jesosy ve? Fa ho azy zany ny antony nanorenana antsika, nahatonga antsika hoe velona, noforonina dia tena hoe ho an'i Jesosy. 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy, izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haretan'ny zavatra rehetra. Tatsika zany isaka niraisana tsirairay zany izy dia hamafisina. Maninona moa zany hamafisiny any? Izy ny talohan'ny zavatra rehetra ary ao aminy ny haretan'ny zavatra rehetra. Efa taloha izy ary tsisy zavatra maharitra zany ao aminy haretan'ny zavatra rehetra, zany hoe tsisy zavatra maharitra rehefa tsy ao amin'i Jesosy. Zay le hoe miary harena aty amin'izao tontolo izao vao teny teo zany tamin'ny fibebahana teo. Ianao zany mieritreritra hoe manao kitapom-bola hozy izy izay vita ohatran'izao, fa ny kitapom-bola moa zany vita amin'izao fotoana izao dia ny banky indraindray. Hoe tahiry vola any amin'ny banky fa manana vola be dia be any amin'ny banky izay e. Tsy mitahiry vola amin'ny kitapom-bola ao an-trano intsony ankabeazan'ny olona fa any amin'ny banky any, fa zany foana zany hitantsika mihitsy ny any amin'ireny tany misy ady ireny. Misy manangona trano be fananana be dia be harena fahaizana fa rehefa tonga ny ady dia tsy hita ireny. Dia lasa mangataka aty amin'ny toerana hafa ilay olona mitsoaka. Lasa mitsoaka mihitsy dia lasa mangataka ary lasa hoe tsisy ninona intsony ataon'ny olona tsinontsinona satria tany tsy taninao ny andehananao, dia zay mahatonga an'ilay hoe ao amin'ny raha te hanana zavatra maharitra zany dia ao amin'ny fiangonana, izy ny voalohany dia ny lamatoa amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Ny lohan'ny tena teo zany arak'ilay teny teo hoe raha aza mieritreritra hoe tsika zany ny tena izy na ny olombelona na le vadintsika na ny zanakintsika na le mpanompon'Andriamanitra hoe itoeran'Andriamanitra na tsirairay avy, fa izy ihany ny lohan'ny tena, Jesosy ny lohan'ny tenantsika, tsika tsirairay avy. Zay le hoe zavatra tenenina eto zany dia Jesosy. Efa nandray an'i Jesosy marina ve ianao napetraka atao amin'ny lohany ve sa sao dia ny tenanao no ataonao voalohany araka ny teny teo indray ny tenantsika no ataontsika voalohany dia mikarakaraina iny natao matimatesana, fa Jesosy ny lohan'ny tena ary izy koa ny lohan'ny zavatra rehetra. Dia na ny fiangonana eto zany tindika ny fiangonana eto dia ny fiaraha-mivavaka. Ny atao hoe fiangonana dia fiaraha-mivavaka, zany hoe raha vao tsy Jesosy no voalohany ao amin'ilay fiaraha-mivavaka dia mieritsereta ihany koa zany rehetra rehetra zany mila fantarina. Jesosy ve no tena lohany ao amin'ilay fiangonanao sa sao dia ilay olona natahoranao, sao dia ilay mpitantana, sao dia ilay mpitarika dia lasa matahotra ianao dia iny no arahanao, fa Jesosy ihany aloha. Zay izy ozy izy ny lohan'ny tena, izy koa zany ny lohan'ny fiangonana, izy no voalohany dia ny lamatoa amin'ny maty na ny fahafatesana ary satria Jesosy nanolotra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana. Tsy maty Jesosy fa nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Zany hoe nanaiky ny fahafatesana fotsiny izy satria mila nanao izany izy zany
araka le teny teo famelana ny helokontsika nandatsahany rany zany rehetra zany efa lalana namboarin'Andriamanitra ho antsika ho azy ho amin'ny fiainantsika dia ahita anazy any amin'ny fanjakany any an-danitra koa zany le fanjakany eto mba olohan'ny zavatra rehetra hatramin'ny fahafatesana zany Jesosy no natao lohany. 9:20 amin'ny Jesosy fa sitaky ny ray ho ao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra. Tatsika amin'izany fa Andriamanitra mihitsy makasitraka dika zany hoe sitraky ny ray makasitraka zavatra akasitrahany zany dikan'izany tena hoe zavatra tena tiana zavatra hoe sitrapon'Andriamanitra koa zany dia ao aminy fa sitraky ny ray ho ao aminy ozy izy no itoeran'ny fahafenoana rehetra. Zavatra feno zany zavatra tanteraka tsy hoe ny atsasany. Fatatsika tsara mihitsy ny fiteny hoe ohatran'ny feno izy fa ny atsasany feno dia mitobatobaka. Ny zavatra rehefa tsy tena feno tanteraka dia mitobatobaka. Zay zany atahorana hoe ny so ohatra ny siny rehefa tsy feno rano dia mitobatobaka na ny fitaterana azy eny an-dalana ary vao maika ino moa izy teo manahirana fa rehefa feno tsara izy dia mitandrina ianao ary rehefa mitobaka izy rehefa tena mihoatra dia tsy mampatahotra anao na misy mivoaka ary fa zay ny tena tsara rehefa mitobaka feno dia mila dia zay ny tena tiany tompo zany. Io zany le hoe aza manao fiteny moa zany teny gasy mihitsy hoe aza manao feno tapany fa tena feno tanteraka. Dia eo misy ohatra zay zany sitrapon'ny tompo misy ohatra apetraka fampianarana izay voaray tamin'ny fahatanorana mihitsy zany hoe amin'ny toerana mafana any amintsika rehefa mafana ny andro ka asianao siny feno rano eo amin'ny masoandro eo tsy ahetsika eo io fa amin'ny masoandro dia misintona ny rano zany manamaina anazy. Raha tsy asianao ininina fa apetraka ao amin'ny masoandro eo foana farany ny atsasany sisa dia misy zany tamin'le siny mipetraka teo mbola nieritreritra hoe mbola feno zay tsy mahafantatra ininina fa afaka 2 andro 3 andro mipotsitry ny masoandro eo foana farany efa ny atsasany sisa tsy nasiana ininina dia efa ny atsasany sisa ka zay mila mitandrina rehefa miaraka amin'ny tompo zany dia ohatran'izay mihitsy hoe so dia efa atsasany raha tsy fenoina ilay izy raha tsy fenoina foana tenin'Andriamanitra fenoina vavaka fenoina ny fampaherezana fenoina ny fanahy masina dia zay zany angatahana foana zay mahatonga le ndaontsika hivavaka andohalika angataka amin'ny fanahy masina mba ho ameno antsika foana fa raha tsy feno fanahy masina dia indray fa mitobatobaka efa ny atsasany ka io no tena mampatahotra ny zavatra rehefa mitobatobaka dia maneno mitabataba tenin'ny fanahy masina teo zany hoe tandremo ny fiteny loatra ny fitabatabana tafahoatra ny fiteny tafahoatra fa mila fantarina hoe mbola feno ny fanahy masina ve tsika misaotra ny tompontsika misaotra ny fanahy masina amin'izay fanazavan'izay dia inona ny anambarany teo hoe 9:20 amin'ny Jesosy sady izy no ampihavanany aminy ny zavatra rehetra sady izy no ampahavanany aminy ny zavatra rehetra zany hoe amin'ny Jesosy eo foana raha ny tena izy le fiteny zany sarotra tononina satria Jesosy izy ao anatiny eo ihany zany Jesosy ihany no ampihavanany aminy zany hoe ao aminazy eo amin'ny Jesosy eo daholo no misy ny fihavanana raha te hahazo ny fihavanantsika fihavanana amin'ny olona na fihavanana eo amin'ny fiarahamonina amin'ny tenantsika amin'Andriamanitra dia ao amin'ny Jesosy eo ihany ao misy ny fampihavanana dia inona no nanaovany an'izay ozy izy tohizana amin'ny anaran'i Jesosy hoe ka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Zay zany mila mandray an'i Jesosy raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia angatao ny rahan'i Jesosy fa ny rahan'i Jesosy no mampihavana antsika aminy aloha voalohany indrindra dia mampihavana antsika koa zany amin'ny olona raha gaga ianao fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia tena tiany mihitsy ianao zany tsy midika zany hoe miala amin'ny olona rehefa hoe mandeha amin'ny fahamasina sy fahamarinana ohatrany hoe lasa mitokatokana fa le fampihavanana ao amin'ny Jesosy dia tena hoe mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany. Eny tohizako ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe izy hoy ao no fampihavanana manitrikitrika mihitsy ilay Paoly tsisy afa-tsy ao amin'ny Jesosy zany misy fampihavanana na ny etỳ ambonin'ny tany na ny any an-danitra efa manomboka etỳ ambonin'ny tany zany ny fihavanantsika amin'ny Jesosy fa ny tena tanjona dia fihavanantsika eo aminy any an-danitra zany rehetrarehetra zany hoe fa maninona moa zany resahana foana ny lanitra rehefa miresaka amin'ny Jesosy dia any an-danitra resaka lanitra resaka fanahy masina resaka zavatra tsy hita maso ary ny tena resahana
Fa ny zavatra hitantsika maso ety dia io ilay tenenina teo hoe filany nofo filany maso. Fa ny zavatra tsy hita maso ary ny tena tian'ny tompo atrehantsika katsao sisa ny any an-danitra. Fa any ny tena misy ny fahavelomana sy ny hoe tena hoe misy ny fiainana zany. Dia ho vakiako fotsiny zany any 21 ka hatramin'ny 27 amafantarantsika hoe inona moa zany toy an'ilay teny eto aminaran'i Jesosy hoe ary ianareo izay fahiny sady fahavalo tamin'ny fomba fisainanareo sy ny asa ratsy nataonareo dia efa nampihavaniny tao amin'ny tenany nofony ankehitriny tamin'ny fahafatesana mba hatolony ho masina sady tsy hanantsiny amampondro eo anatrehany. Rehefa nampihavaniny tompo tamin'ny rano zany dia averiny eo aminy any, atolony ho masina hozy izy. Azafady atolony ho masina sady tsy hanantsiny amampondro eo anatrehany. Rehefa iona amin'i Jesosy tsika satria ny eo anatrehany zany dia any an-danitra dia mila tokony tsy hanatsiny zany. Ry Noa, ry Joba, ry Mosesy dia tena olona tsy nanatsiny mihitsy teo anatrehan'Andriamanitra. Ry Abrahama ny fidin'Andriamanitra zany ireny olo ireny. Hoe olona marina sy mahitsy hozy izy raha vakintsika tsara zany ny teny any amin'ny testamenta taloha indray zany. 17 aminaran'i Jesosy raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafy orina sady tapa-toetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay faharenareo sady toriana eny ambany lanitra rehetra eny. Zay zany ilay filazantsara, izay ilay tenenina teo hoe mba hiorina tsara ianao fa tsy rehefa tonga indray ny olona mitantara hoe ity misy an'izao hony. Izy io nahita an'Andriamanitra tany an-danitra tany mihitsy, na izy mihitsy ilay Jesosy dia izy no arahanay. Fa tena mila miorina mihitsy hoe ilay filazantsara zay mihitsy no tena hoe tenenin'ny Paoly tamin'izany ary tsy miovy zany satria ny antikristy dia efa tonga amin'izao fotoana izao hoe izy indray ilay Mesia na izy ny Jesosy. Mila mitandrina zany tsika fa Jesosy efa tonga io. Dia izy ilay toriana ambany lanitra rehetra ary izany no nanaovana Paoly ho mpanompo. Paoly tena araka ilay teny hoe olona nanana maha-izy azy mihitsy ny fahalalana filozofika sy ny rehetrarehetra amin'ny tenin'Andriamanitra taloha tamin'ny lalàna fa lasa mpanompo. Zay zany tsika rehefa miaraka amin'ny Jesosy koa dia aza mieritreritra hoe lasa tompony. Raha misy olona zany miaraka amin'ny Jesosy ka raha mahita anao hoe toatra ny tompoina be ilay olona iny zany dia mieritrereta fa Paoly na ny mpianatra rehetra izay natsoin'i Jesosy ny apôstôly dia tena mpanompo. Raha fantatsika hoe ahoana ny hafaran'ireny dia tena nandeha hatramin'ny fahafatesana koa mitovy amin'i Jesosy ihany. Fa raha vao mpanompon'Andriamanitra izy na dia samy fanan'Andriamanitra ary manao fagagana ka raha vao tompotompoina dia eritsereta zany fa Paoly eto dia miteny hoe mpanompo. Miaraka amin'i Jesosy izy dia lasa mpanompo fa tsy tompoina ny olona mandray an'i Jesosy zany na manaraka an'i Jesosy hoe tena hoe miasan'ny fanahy masina. Vakintsika ny jauna voalohany, toko voalohany zany ny jauna filazantsara araka ny jauna zany dia ny toko voalohany hamafisantsika an'izay vakiako ilay izy dia raha misy teny mbola hanazavana moa zany dia vakiana zavaina fa vakiana ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo teo vakintsika ny andiny fahavalo fa vakintsika ahafantarantsika fa i jauna izay niaraka tamin'i Jesosy dia mitovy mihitsy ny filazan'izy Paoly nahita an'i Jesosy taty aoriana araka ilay tenitsika teo hoe tany amin'ny lalan'ny Damaskosy fa jauna dia nividian'i Jesosy mihitsy mpianatra niaraka tamin'ny teny nahita anazy maty, nahita anazy nitsangana tamin'ny maty, nahita anazy niakatra any an-danitra. Dia zay zany vakintsika ny teny aminaran'i Jesosy. Eto ny lohateny eto amin'ilay jauna filazantsara araka ny jauna zany dia ato amin'ny baiboliko dia hoe ny fiainana, ny fahazavana, ny zanak'alahy tokana aminaran'i Jesosy andiny voalohany. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Tsy azavaintsika zany fa mazava mihitsy zany rehefa tena vakiana miadana. Izy dia tao amin'Andriamanitra ny teny zany tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Tonga amin'ilay tenenin'ny Paoly tary zany izy ilay nahariana ny zavatra rehetra Jesosy. Dia efa tokony efa fantatsika zany hoe izy nahariana ny zavatra rehetra ny teny dia izy moa zany ilay teny nahariana ny zavatra rehetra Jesosy ihany zany ilay izy. Toizana aminaran'i Jesosy ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia
iray aza. Efa voavakintsika teo zany a tamin'ny amin'ny Kolosiana fa tsy azavaina intsony fa tena manamafy mihitsy hoe mitovy ny tenin'Andriamanitra momba an'ilay Jesosy Kristy. Andiny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy, tao aminy ny fiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Zany hoe rehefa niteniny zany Andriamanitra hoe misy mazava dia fiainana fanazavana le fahazavana ny tenen'Andriamanitra io zany natao hoe fiainana, lasa nisy fahazavana dia nisy ny fiainana dia iny no manazava ny olona ilay tenin'Andriamanitra, ilay fahazavana. Andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy, ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina dia tsy nandray azy. Zay zany a raha vao misy a mbola iasan'ny fanahy ratsy zay ilay devoly, ny maizina zany tsy nandray azy zany a dia ny fanahy ratsy ny devoly. Mifanohitra foana ireo fa na le mazava ny tonga eo a ny maizina zany a na maizina be tahaka ny ary ka asiana mazava kely mipoitra tonga dia mazava. Ary raha vao mazava ka ny maizina ny ampidirina ao dia roahan'le maizina koa zany ny mazava. Sarotra aminy manala anazy fa raha tsy miambina tsika dia izy ihany no mameno azy satria ny maizina io dia mpangalatahaka io zany, devoly dia mpangalatahaka, mandainga sy mpamitaka. Ka izay a rehefa tsy mandray an'i Jesosy zany a, tsy mandray an'i Jesosy dia tsy mahazo an'ilay fahazavana dia tsy mandray an'i Jesosy. Andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy, nisy nilan'ny ran'Andriamanitra, Jaona no anarany, tonga mba ho vavolombelona hanambarany mazava izy mba hinohon'ny olona rehetra noho ny teniny. Teto moa zany Jaona dia teny mihitsy izany tena hitan'i Jesosy ilay mazava, ilay zanak'Andriamanitra, tsy izy anefa noho ilay mazava fa tonga mba ho vavolombelona hanambarany mazava ihany izy. Tena ny tenany koa zany Jaona tsy mitovy amin'ilay Paoly misy tary zany fa tsy Paoly ilay mazava fa mpanompo, dia Jaona koa zany tena hoe tsy izaho ilay mazava fa izaho dia mijory vavolombelona ihany. Efa mahazo an'i Jesosy tsika rehefa mazava, mahazo an'ilay fahazavana dia tahaka ny Jaona, tahaka ny Paoly, izay ilay hoe fijoroana vavolombelona manambara an'i Jesosy a, mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra hozy izy. Andiny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy, ny teny no tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga eto amin'izao tontolo izao izy. Zay zany ilay teny taria ambony taria tao amin'ny voalohany teny dia izy mahazava ny zavatra rehetra, ny olona rehetra hozy izy dia tonga eto amin'izao tontolo izao izy. I lehibe ilay izy izy zany a Jesosy zany a, izy ilay teny. Andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy, teo amin'izao tontolo izao izy, Jesosy ihany koa zany, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao dia tsy nalala azy. Ohatr'izay foana fa rehefa tonga Jesosy hatramin'izao, toriana eran-tany ny filazantsara fa mbola betsaka ny tsy mahalala an'i Jesosy. Tsika zany kristianina efa maro ny kristianina mahalala, fa raha hitantsika ny olona any amin'ny firenena hafa, sasany ary efa nandray an'i Jesosy a dia tonga indray ny fampahafantarana hoe tia indray misy Andriamanitra hafa e. Eninjato taona, valonjato taona taorian'ny efa nisehoan'i Jesosy hoe izy ilay zanak'Andriamanitra dia hoe tia koa misy Andriamanitra hafa koa ity, dia hoe mitovy amin'ilay anareo ihany, tsy mitovy. Tsisy afa-tsy Jesosy a sy ilay ray any an-danitra ihany a, izay ihany a no Andriamanitra. Fa ny ankoatr'izay a dia lainga sy fitaka ataon'ny Satana zany. Raha vao mahafantatra ianao hoe niza, misy moa zany ny fivavahana rehetrarehetra ka manao tsy hanonona fa misy ny atao hoe silamo, ny hindou, ny bouddha, ny fanompoan-tsampy, ny zavatra maro be da be ireny, ny filôzofia rehetrarehetra dia tsy ao Jesosy fa izy irery ihany no fahazavana. Fa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao izy fa izao tontolo izao izy tsy nahalala azy. Zany hoe misy zany a mbola manamafy fo zany a, na ny zanak'Israely ary anie noman'ny tompo handray an'i Jesosy, noman'Andriamanitra ny Israelianina hatrany amin'ny Abrahama mampatonga ny fahatongavan'i Jesosy, fa tsy nino zareo hoe ity ilay Mesia. Zareo moa zany mbola mananteny hoe mbola ho avy ilay Mesia, fa itsika dia efa nahita mihitsy hoe ilay Jesosy a izay tenenin'ny Jaona eto, izany mihitsy nahita sy ny mpianatra rehetra, Paoly koa dia nahita, io ilay Jesosy io zany efa tonga. Andin'ny raika amby folo amin'ny anaran'i Jesosy, tonga tany aminy azy izy. Io ilay zanak'Israely, azy izy zany a, zanak'Israely io indraindray a
fa ny azy tsy nandray azy. Mahagaga inona moa zany le azy eto tsy nandray azy teto a fa zay voafidin'Andriamanitra. Antsika zany zao raha mandray an' Jesosy androany a na efa nandray an' Jesosy dia tokony mino tanteraka fa azy isika dia raiso izy fa izy no anton'ny zavatra rehetra araka ny efa mivakiana tany amin'ny Kolosianina dia averina eto amin'ity Jaona voalohany ity. Fa izay rehetra ny 12 amin'ny Jesosy fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Zay zany rehefa mandray an' Jesosy ianao a ka tononona hoe lasa zanak'Andriamanitra tsy tokony homenatra amin'izany. Averina eto matetika zany fa ny olona rehefa miteny hoe zanak'Andriamanitra dia manamary teny mirehare fa zay nandray anazy a dia lasa tonga zanak'Andriamanitra noho Jesosy sika dia zanak'Andriamanitra. Raha ny tena izy a zanak'Israely no tena fidin'Andriamanitra fa noho Jesosy a ka raha mino an' Jesosy tsika ozy izy dia izay rehetra mino ny anarany a raha mino an' Jesosy ianao manomboka izao dia lasa zanak'Andriamanitra koa. Dia aza menatra manonona tena hoe na tononona hoe zanak'Andriamanitra fa noho Jesosy no maha zanak'Andriamanitra antsika lasa mpiara-mandova. Fa raha mandeha tao aminy na rinan' zavatra rehetra izy no anton'ny zavatra rehetra fa raha miala amin'ny Jesosy ianao zany misaraka amin'ny Jesosy dia tsy manana an'izay raha tsy mino koa ianao dia tsy eo anisan'ny zanak'Andriamanitra koa. 17 dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Rehefa nandray an' Jesosy ianao zany izy no nanadio antsika dia tsy le hoe teraka hoe nateraky ny ray aman-dreny intsony zany fa nateraky ny fanahy. Verina foana zany zay a tsy amin'ny sitrapon'ny nofo intsony fa na sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra dia Andriamanitra izy moa zany Andriamanitra fanahy. Lasa nateraky ny fanahy tsika. Zany le efa ampianarin'ny Paoly manko zany rehefa tany amin'ny Kolosianina rehefa nandray an' Jesosy a dia natao batisa. Rehefa natao batisa mihitsy a dia lasa feno natao batisa Jesosy ozy izy a. Jaona mpanao batisa ny teny an'izany. Za manao batisa amin'ny rano amin'ny fibebahana. Olon-dehibe no mibebaka mahafantatra mihitsy hoe za mibebaka diso. Dia fa ilay ao aoriana kosa izy a manao batisa amin'ny rano sy ny fanahy masina koa. Ka zay zany a mila fantarintsika daholo zany. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. 17 amin'ny Jesosy ary ny teny dia tonga nofo ka nonona teto amintsika ary hitanay ny voninahiny. Ajanoko eo aloha. Zany hoe le teny taria aloha taria tonga nofo. Le naharinan'izao rehetra izao anton'izao rehetra rehetra izao dia iza le teny tonga nofo? Jesosy zany no tonga nofo ka nonona teto amintsika. Io a rehefa mampitahana io zany satria raha fantatsika zany ny tantaran'ny zanak'Israely moa zany dia Andriamanitra nandatsaka ny mana avy any an-danitra. Gaga ny olona hoe fa inona moa itony zavatra itony? Zany ny dikany hoe mana. Fa inona itony tsy fantatra ilay izy zany. Zany ny dikany atao hoe mana. Tsy fantatra inona itony zavatra tsy fantatra itony. Satria tsy fantatry ny zanak'Israely izy satria nitaraina zareo tsy nisy zavatra nohanina fa Andriamanitra nandatsaka ny mana dia nihinana mana ry zareo a tonga an'zareo tafiditra tao amin'ny tany Kanana. Tany anefitra zany amin'ny 7 taona teo eo zany. Na ny fitafiany a tsy rovotra ny akanjon'ny zareo na ny zavatra teny akodiny na ny kapan'ny zanak'Israely ary tsy rovotra nefa mandeha teny amin'ny tany efitra tany amin'ny dezera zany. Dia nahazo mana ary. Dia io le mana io a io ilay Jesosy koa io. Na ny rano a izay nokapohana satria rehefa tezitry Mose satria menimenina ny olona dia isaky ny tezitra ny olona ka menimenina rehefa tsisy rano dia mahita rano kapohana indray zany Mosesy amin'ny tehana dia mipotra ny rano. Jesosy ilay rano velona. Ary izy a no mofoko. Eto koa zany tonga nofo. Zany rehetra rehetra zany a mila fantarintsika zany mba tsy hoe iza moa zany ilay Jesosy hoe arahako ity a. Dia rehefa vakiana tsara ny teny a rehefa mandinika tsara ny ten'Andriamanitra dia fantako hoe ay zany ilay Jesosy arahako fa tsy nambara fotsiny tsy ny hafa no mitantara fa hitako mihitsy dia angatahantsika mihitsy zany ilay Jesosy rehefa mahafantatra azy a fa iseho. Tena iseho aminao ny tompo ampahafantariny anao a dia ho hitantsika hitanao a zany hoe voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zany a tahaka ny sehoiny tamin'ny Paoly a tamin'ny rahany tamin'ny mpianatra sy amin'ny mpanompo maro a fijona vavolombelona. Raha mbola tsy zao ianao zany vao manaraka an'izao fiarahavavako izao dia misy fijona vavolombelona be da be a atao amin'ny mpanompony a zay a eo amin'ny hoe ho avy Jesosy afaka mijery vidéo maro ianao a ampisehoan'ny tompo zany hoe
zao rehefa mandray anazy amin'ny famasinana sy famarinana dia averikely 1:17 naran'i Jesosy ary ny teny dia tonga nofo ka nonona teto amintsika. Jesosy zany lasa tonga mihitsy hoe lasa velona miaraka tamintsika hitantsika. Nisy olona hatramin'izao zay koa zany mila tandremana koa. Hatramin'izao dia mbola mijanona amin'ilay Jesosy mbola zazakely. Izy hoe tonga nofo hoe teraka hono Jesosy dia ankalazaina dia isaky ny fotoana fankalazana an'izay fahaterahana izay Jesosy tsy niteny mihitsy hoe ankalazao ny fahaterahako. Dia misy sasany mbola miteny foana Jesosy zazakely, Jesosy tsy zazakely zany izy raha vakintsika teo aminazy ny fanapahana, ao aminazy ny fiandrianana, ao anazy ny fahefana, ao anazy ny fanjakana dia mbola mieritreritra ianao mbola zazakely foana ve Jesosy? Fa tena manana ny zavatra rehetra Jesosy fa tsy zazakely intsony fa raha mbola ao anatin'izany tsika zany averina foana. Jesosy zazakely dia azo tambatambazana dia akana fidiram-bola sy hitadiavana vola anaovana fitadiavam-bola zany rehetra zany fampitandremana ataon'ny tompo daholo zany fa Jesosy dia tena hoe efa any an-danitra tonga teto amintsika izy tamin'izany fotoana zany amin'ny fomba sitrapon'Andriamanitra lasa nofo ary hitanay voninahiny ozy izy dia voninahitra mendrika ho an'ny lay tokana avy amin'ny ray avy tamin'ny ray. Zany hoe tena hoe voninahitra hitan'ny Jaona mihitsy tamin'izany hitanay matoy izy niteny an'izanonay zany le mpianatra be da be nahitany fitsanganany tamin'ny maty dia hitany koa voninahiny tamin'ny asan'ny apôstôly raha vakintsika hoa ny asan'ny apôstôly nisy 20 zareo nivavaka dia tonga mihitsy ny fanahy masina tonga Jesosy niseho tamin'izareo koa avy eo dia tonga koa ny fanahy masina niseho tamin'izareo ny asa tamin'ny tsirairay avy hitanay ozy izy ny voninahitra zany mamirapiratra mihitsy ny fanahy masina rehefa tonga araka ny lela ozy izy na lelafo dia izy ny lahy tokana ozy izy avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Tena hoe misy fahasoavana zany miaraka amin'ny Jesosy dia manana fahasoavana tsika dia misy fahamarinana. Tsy lainga io Jesosy io tsy fitaka io fa marina le Jesosy arahantsika. Zay zany mila mafisina foana zay. Marina le Jesosy io fa tsika tsirairay avy tokony ahita anazy zany. 5:12 aminaran'i Jesosy fa avolombelona nanambara azy Jaona ka niantso hoe izy ilay nolazaiko hoe izay avy ao aorianako dia efa tonga eo alohako satria talohako izy. Ito Jaona eto indray zany Jaona mpanao batisa le teneniny eto fa tsy ilay Jaona ilay mpianatra Jesosy eto zany fa Jaona mpanao batisa ny tenenin'ny Jaona eto hoe izy ilay talohako izay avy ao aorianako izy dia efa tonga eo alohako satria talohako izy. Na Jaona mpanao batisa rehefa niteny an'izany tamin'izy asain'i Jesosy hoe ataovy batisa dia nandà izy fa zany azontsika vakiana any amin'ny Matteo, Marka, Luka, Jaona any amin'ny asan'ny apôstôly amin'izao zany ahafantarantsika hoe iza marina moa zany ilay Jesosy izay arahantsika ity. 19 fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra ny fahasoavana miampy fahasoavana. Efa niteneny teo amin'ny Kolosiana izy ny fahafenoan'ny zavatra rehetra dia lasa mandray fahasoavana miampy fahasoavana antsika. Zany hoe zavatra tanteraka tena ohatrany hoe tafahoatrany zany tena tsara zany hoe miaraka amin'ny Jesosy zany ka le fahasoavana io dia zay foana hoe ny tena tanjona ny tena fahasoavana zay koa manko indraindray ny fakapana koa le fahasoavana ety an-tany aty araka le teny teo raha vao misy hoe lasa ohatrany hoe lasa fanimpona be lasa le ety an-tany ny mamaika fa ny tena fahasoavana dia tafahoana amin'ny Jesosy any an-danitra. Rehefa any an-danitra any ny tena fahasoavana fa raha mbola ety an-tany samy ny olona rehetra mahita an'iny daholo ny olona tsy mivavaka ary hoe manana fahasoavana koa raha reny ary ny tena miaina hoe tena araka ny tenin'ny mpanao salamo hoe saika ny bolisitra mihitsy ozy izy ny tenako mahita ny ratsy fanahy ambininy fa ny olona ratsy fanahy raha ny tena izy zareo ary ohatran'ny fijery azy zany ohatrany hoe miaina tsara fa ny tena fahasoavana miampy fahasoavana dia le fiaina an-danitra any an-danitra any ny tena misy ny fahasoavana zany ka aoka tsika tsy hanantena ny ety an-tany ety efa nambara tamin'ny fivebahana teo raha mba zao ianao zany vao manomboka mandray ny tafiditra mihaino eto dia afaka miverina any am-boalohany amin'ny fiampibebahana fa aza miaro ny harena ety an-tany ozy izy fa ny fahasoavana miampy fahasoavana dia any an-danitra. 7:10 aminaran'i Jesosy amin'ny Jaona filazantsara ny Jaona fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy
fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zay zany ny zanak'Israely ny fidiana dia tonga Andriamanitra nameny lalàna, be da be ny lalàna naseho tamin'izany ary tsy mora manaraka ny lalàna io fa rehefa tonga Jesosy dia nifohanana io. Na ny resaka fanaovana ny sorona tao amin'ny tempoly ary satria efa niteny Jesosy hoe ravany ny tempoly fa ho amboarina. Izy ilay maty nitsangana tamin'ny maty nandritsy ny 3 andro dia nitsangana tamin'ny maty dia izay ilay tempoly vaovao. Ary nitenen'i Jesosy hoe ny tempoly tsy ilay tempoly fiangonana io intsony zany ny fiaram-bavaka fa nareo izy ny tempolin'ny fanahy masina. Tsika izao natao hoe tempolin'ny fanahy masina ka inona ilay tempolin'ny fanahy masina? 7:70 Afrikana fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tempolin'ny fanahy masina zany avy amin'ny alalan'i Jesosy dia ny fahasoavana sy ny fahamarinana. Izay hoe Jesosy Kristy ao amin'ny Jesosy ihany. Zay ihany ilay toriana fa mila mandray anazy tsika, mila mino, mila matoko zany fa io Jesosy io dia mamaly vavaka, antony zavatra rehetra, tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka aty an-tany, na ame fahefana antsika koa izy izay mino, izay mandray anazy dia nomeny fahefana dia niteneniny teo hoe lasa tonga zanak'Andriamanitra. Zany zanak'Andriamanitra zany mandova dia lasa tena hoe zanaka izay mpandova zany hoe lasa manana fahefana ianao zany amin'ilay harena nataoko hoe ny lova izay raisinao dia ny fahefana zany mandova ny lanitra dia manana fahefana koa zany avy any an-danitra. Dikan'izay manana ilay fanahy masina dia manome fahefana arak'ilay teny teo raha tsy mahatoky an'izay fahefana nomen'i Jesosy zay dia na ilay hoe androaka devoly ary matahotra. Fa tena hoe mimena fahefana ianao zany satria mpandova dia tsy matahotra ianao satria efa nomeny Jesosy fahefana satria izy ny mpanapaka, izy ny andriana fiandrianana, ny fahefana, ny fanjakana efa nomeny antsika satria tsika miaraka ny fidiny zanak'Andriamanitra dia tsy matahotra dia mangataka foana koa arak'ilay teny teo hoe ny fanahy masina mba hameno antsika. Fahidiny 7:20 efa nivakiantsika teo vakiana amin'ny anaran'i Jesosy tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana fa ny zanak'alahy itokana izay ao an-tratrany iray izy no nanambara azy. Ny fahatongavan'i Jesosy aty amin'izao tontolo izao nahafantarantsika hoe misy zany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany zany ary tsisy nahita an'io fa raha mbola misy manao endrika hoe ataoko ohatran'izao sarisarina zany Andriamanitra zany dia lainga zany ary mety raha anisan'izany zany tsika dia mila ibebahana zany. Ka isaorantsika ny tompo amin'ny teny satria ifampahereto satria ny ten'Andriamanitra mahafinaritra rehefa vakiana sy hazavaina fa zay ny tiany tompo ambara aloha. Raha mazoto ianao dia tohizo ny any amin'ny jauna tohany eo zany ahafantaranao satria tonga dia manambara ny jauna mpanao batisa arak'ilay teny teo dia afaka manohy koa ianao ny amin'ny Kolosianina 2:7 dia afaka miverina miaino ny fampaheretana izay nambara tamin'ny heriny isaka ny sabotsy zany amin'ny 7 alina aty Eropa moa zany dia misy fampaherezana ohatr'izao foana dia afaka manaraka ianao. Misy koa nataon'ny mpanompony zany Mama Felicia isaky ny lakamisy mivantana koa amin'ny 10 alina eo no atao ny fiaraha-mivavaka izay arahanao zany. Dia misy ny vavaka raha tianao zany misy fifandraisana manokana dia misy fifandraisana io zany numéro telefona ahafahanao manoratra hoe te ahazo fampaheretana ianao sa fanazavana fanampiny dia afaka manoratra satria isaky ny alatsinainy sy ny alarobia hariva koa zany dia izay olona izay efa vonona hoe faly eo amin'ny tompo dia afaka mivavaka miara-mivavaka amin'ny WhatsApp eran-tany amin'izao fiaraha-mivavaka izao. Ka zay ny tenin'ny tompo androany mahereza tadiavo Jesosy, raiso Jesosy fa ao aminy zavatra rehetra, izy ihany ny antony zavatra rehetra ary rehefa mandray azy ianao dia lasa zanak'Andriamanitra dioviny tamin'ny rano izy dia voavela heloka dia lasa olom-baovao dia lasa zanak'Andriamanitra miala ny tahotra, miala ny henatra fa lasa mijoro vavolombelona manambara ilay Jesosy Kristy, ilay filazantsara, ilay fahazavana, ilay fahamarinana, ilay fahamasinana ka dia misaotra ny tompontsika engany izy irery ihany no arahantsika hatramin'izao komandrak'izay dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa hivavaka tsika. Raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia arao ny vavaka zany ho fanoloran-tena
raha niala ianao variana amin'izao fiainana izao a, arak'ilay teny teo hoe variana ny harena ety amin'izao tontolo izao ity izay lanin'ny kalalao a, dia fotoana koa izao a anaovantsika koa fanavaozana fanoloran-tena ka dia hivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray any an-danitra, rain'i Jesosy Kristy tompo, ny fanahy masina. Sotranao zay satria ny teny ianao ny teny taminay teto, ianao ilay teny tonga nofo, ianao ilay teny manazava, ianao no manazava amin'ny alalan'ny mpanomponao Jesosy, ianao ilay manazava satria ianao ilay fanahy masina mpanazava ozy ianao, ianao ilay fanahy masina mpananatra, manolo-tsaina, ianao ilay misolo vava, ianao no miteny teto ka dia isaorana ianao satria mino izay fa tsy hiverina aminao foana ny teninao fa tena hiasa amin'ny olona rehetra izay na heno a, ka dia aoka ianao Jesosy a no hiasa Jesosy raha nisy tohina na heno ny teninao androany a mbola tsy nandray anao, mbola tsy nafantatra anao a, vonona nandray anao Jesosy a, dia noho ny vavakizy ireo Jesosy, mbola tsy mahay mivavaka nefa ianao Jesosy a no ivavahan'ireo ka dia mivavaka ho solon-tenany ihany ahako, fa ianao no tena mahita ny vavaka ataon'izy ireo a, ka dia arahanao zany ny vavaka raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao. Eny Tompo Jesosy Kristy, Zanak'Andriamanitra, vonona nandray anao a, ianao tokoa ilay Zanak'Andriamanitra tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, tonga nofo, raisiko ianao Jesosy ho tompoko sy mpamonjiko ka dia ity a Jesosy a ekeo fa tena ho zanako koa, mangataka ny ranao Jesosy a, diovinao dia ranao tokoa narotsaka ao teo amin'ny hazo-fijaliana, ampy manadio ny fahotako rehetra sy ny tsy finoana, ka dia raiso Jesosy a mba tena ho zanakao a, mba olonao olom-baovao a, ka dia ianao tokoa ameny ny fahainao masina manomboka izao a, ka dia ilay fanahy masina, fanahy tsara ny toetra ao anatiko a, fa ilay fanahy ratsy tokoa dia hiala, fa noroahana teo a, ary roahana amin'ny anaranao Jesosy ny fanahy ratsy rehetra, ny tsy finoana, ny fanahiana, tsy fahatokiana rehetra dia tsy hanjaka ao anatin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny fiainanay fa ny ranao soa ianao Jesosy ny toetra. Tahaka izany koa raha variana ny emotra, eny Jesosy tahaka an'ilay ohatra teo, fa nandray anao fa feno fanahinao masina ihany fa variana miharihary tamin'ny hafanana ny fiainan'izao tontolo izao ka hany ka dia tsy mahatsapa fa efa tsisy intsony, efa tsy eo ianao Jesosy a, dia manavao amin'ny fanoloran-tena androany a, fenoy ilay fanahinao masina indray manomboka izao mba hitobaka. Eny Jesosy mandray anao satria fantako manomboka izao fa tsisy zavatra afa-tsy aminao irery ihany a, na ny aty an-tany na ny any an-danitra, ka dia ndreto izay Jesosy, ndreto ahako a, ndreto izay tsirairay avy, vonona nanaraka anao a, na ny nandray anao androany a, na ny manavao ny fanoloran-tena dia tehirizo araky ny sitraponao Jesosy eo ambany elatra ao a, ilay tananao tsy fofa mahavontsy, ny sofinao tsy lalodalovana fa mandre, ka dia tehirizo izay araky ny teninao teo fa ianao rehefa tia dia tena tia hatramin'ny farany a, hatramin'ny farany a, hatrany an-danitra zany a, ka dia tehirizo izay Jesosy a mba ho aminao a, na izay efa mandray anao na nizaniza manavao ny fanoloran-tena nandray anao androany koa, dia tehirizo izay Jesosy fa tsy mahana afa-tsy ianao, ianao ilay tompony tompo, ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, ianao ilay Andriamanitra anton'ny zavatra rehetra, ianao ilay anton'ny zavatra rehetra Jesosy a, ianao ilay masina tompon'izao rehetra izao, eniko ny voninahitra ao ny tany rehetra. Sotra tompo satria miasa ianao ary tsisy mahasakana anao a, amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovana izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika tanteraka amin'ny fotoanan'io a, dia araka ny teny teo izany efa nazavaina, raha tehinao izany a hanohy ny fifandraisana na ka fanontaniana dia afaka manoratra, dia arak'izay teny izay a mampirisika anao foana izany hamaky ny teny a, ka engany eny Tompo ahitantsika dia tena tanjona dia eo na ny an-danitra any, ny ety an-tany aty vita daholo fa rehefa any an-danitra any vao mifankahita hoe aintsika tena izay tokoa tonga ireto tsika. Fa izany no tena mampatahotra mihitsy zany hoe anisany ho tafakatra ve sa any amin'ny hafa be moa izany rehefa tsy any an-danitra, ka dia mampahery anao a haharitra hatramin'ny farany a, ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireny a. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Alleluia. Amen.